Eny ary tombolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana atrano no iarahan'ny miara-manonja amin'itsika rehetra amin'ity fotoana an'io ity. Maromaro ny vahiny izay iresaka eto ary maromaro toy izany ihany koa ny lohahevitra izay hoentina aminao anatin'ny famakafakana hoentin'ireo vahiny amin'ny alalan'ny fanazavana izay ho ataon'izy ireo. Miresaka lalam-pirenentsika mazava loatra, miresaka momba n'ity resaka aretina Covid ity, eo ihany koa ny momba ny fanabeazana, ny momba ny politika amin'ny ankapobeny, ny resaka demokrasia, resaka fifidianana satria asa raha fantatrao fa hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia tsy mbola mivoaka ny valim-pifidianana be ny tanàna ao Moramanga ao. Inona no mety hoe tsara ho fantatra momba an'izany? Ny resaka fanabeazana ihany koa hitondrana olom-pirenena faneo-kevitra sy famakafakana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Efa eto akaiky eto aloha ny mpandrindra nasionaly ny onivon'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina fa le miarabanao tompoko ary ato akaviako ato ny solombavambahoaka José raha vao miteny an'izany dia efa atsirabe faharoa no mbia ao an-tsaina ao anatin'izany rehetra any ary izy ihany koa dia président ny groupe parlementaire ny tiako Madagasikara ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Avy hatrany dia ato amin'ny mpandrindra nasional ny atoko tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina no iantefan'ny fanontaniana moa zany fa amelabelatra ihany koa anao ny amin'ny hoe hatramin'izao dia mbola nazahoakana akony hatrany aloha ny fanazavana noentin'ny filoham-pirenena zany mahakasika amina toe-javatra maro eto amin'ny firenena. Anisan'izany tianao apetraka angambany hoe ahoana marina ny resaka demokrasia sy ny sisa aloha fa dia miarabanao ary dia omenanao avy hatrany ny fitenenao. Miarabanao Rina Rabe Mananjara ary ankafaliana hatrany ny anolorana ny teny fiarabana ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay manaraka tsy tapaka nyty fandarana miara-manonja ity. Izany dia ho an'ny malagasy rehetra eto amin'ny nosy ary ihany koa ireo havana tsy tapaka izay manaraka amin'ny alalany tambajotra tserasera any ampitan-dranomasina any. Marina tokoa fa dia anisan'ny mitana ny sainy maro andro vitsivitsy lasa zay ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy lasa teo. Maro ny lohahevitra ny voabasa natao anatin'izany fandraisam-pitenenana izany ary efa tsy vitsy ihany koa ireo famakafakana sy ny fanadihidina izay noentin'ireo namana sy tapaka nandray anjara fitenenana teto amin'ity fandarana miara-manonjy ity. Fa androany kosa amin'ny mahatompon'andraikitra eo anivon'ny antoko ny tenako dia hijery manokana teboka vitsivitsy satria ny fotoana raha teo moa tsy azo valam-parana araka ny volazanao teo. Maromaro ihany koa ireo mbola andray anjara fitenenana sy famakafakana eto dia horaisiko anisan'ny voalaza tao anatin'izany kabary zany mikasika ny antsoina hoe demokrasia. Angamba tsy valampatra intsony amin'ny famaritana ina moa ny antsoina hoe demokrasia angamba ny tenako fa samy manana fomba famaritana azy daholo ny rehetrarehetra fa ny zava-dehibe angamba ny dia hoe manahoana tokoa moa ny fampiarana n'izany demokrasia zany eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Ny lalam-pandroenantsika raha teo moa dia mamaritra tanteraka n'izany demokrasia zany zay fototra iorena ny fitantanana ny firenena raha tsy laza fotsiny amin'ny alalan'ny hoe fafahana amin'ny lafiny rehetrarehetra ny miteny, ny mivezivezy, ny maneho hevitra. Izany rehetrarehetra zany no tokony ametram-panontaniana hoe fomba manahoana ary endrika manahoana marina moa zany no isehoany izay fampiarana ny demokrasia izay eto Madagasikara. Raha ilaza fotsiny mikasika an'ilay fahafahana araka ny resahako teo dia efa hitantsika misehombianombieny ny endrika izay mbola tsy mahatotosa amin'ny tena hoe tena isin'izay fahalalahana zay eto Madagasikara. Ny eo amin'sehatra ny ara-politika no resahana eto dia ireny ny lazainao hoe tsika rehetrarehetra ny miara-mahita moa ve mbola miaina tanteraka ao anatin'izany fahalalahana zany tokoa ny fanaovana politika eto Madagasikara dia ny valiny dia tsotra ihany raha mbola tsy tafapetraka ny lalàna izay mifehy sy mifehy an'izany resaka satany fanoherana zany eto Madagasikara satria tadidio fa ny ao anatin'ny demokrasia ihany koa dia mametraka mazava fa ny siny zany antoko-panohitra zany mijoro afaka manatanteraka ny asa ny ankahalalahana dia fototra iorenan'ny demokrasia.
raha izany rehetrarehetra zany moa jerevantsika dia zay nataoko teo hoe raha mbola tsy tafapetraka tokoa izany fampiarana ny lalàna zay mifehy sy mametraka an'izany satany fanoherana zany eto Madagasikara dia mbola sarotra ny ilazana fa manjaka tokoa eto Madagasikara izany antsoina hoe demokrasia izany. Azo amaritana ihany koa ny demokrasia raha araka ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy teo dia ny hoe tokony ho hajaina ny hevitry ny maro anisa. Eto nefa dia malasa saina sy malasa eritreritra ihany koa ary tokony ho dinihana hoe inona moa ilay maro anisa ho resantsika eto. Raha ohatra ka tarafina avy amin'ny voka-pifidianana zay nisy ny fanesy teto Madagasikara nefa ny hitarafatsika n'izay antsoina hoe maro anisa na ny majorité zay dia malasalasa fisaina ihany satria raha miainga avy any amin'ny isan'ny mponina na ny vahoaka to Madagasikara tsika dia 520 tapitrisa na ny mihoatra raha ny isan'ny vahoaka eto amin'ny ty nositsika ty zany hoe ny vahoaka malagasy zany. Ny ao anatin'izany raha araky ny tatitra sy ny zavatra azo avy any amin'ny CENI dia eo amin'ny 7 tapitrisa na 9 millions mahery eo ihany ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'izany vahoaka 520 tapitrisa izay. Dia ao anatin'izay mpifidy voasoratra anarana zay nefa dia ny arantsika nahita fa dia raha ny fifidianana ny fanesinesy nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena ny solombavambahoaka ny taty amin'ny fibe ny tanàna ny teo amin'ny farany teo moa zany azo lazaina hoe fa mpifidy vaventy ny fidin'ireo olona dia hitatsika fa dia tena vitsy dia vitsy tokoa ireo mpandray anjara tamin'izany fifidianana zany satria dia nanodididina teo amin'ny 570 teo ny tapavitrian'ny fidy izany hoe saika antsasamanila an'izay 7 tapitrisa am'le mpifidy voasoratra anarana. Izany hoe raha veriko le izy teo 520 tapitrisa anisan'ny malagasy 7 tapitrisa ao anatin'izany ny mpifidy voasoratra anarana antsasaka izay raha ataontsika hoe 50% ny topavitriana no nandray anjara amin'ny fifidianana. Ao anatin'izay dia raha miohatra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia efa manahirana antsika angamba ny mijery hoe aiza ho aiza ao anatin'izay moa ny amaritantsika n'ilay antsoina hoe maro anisa zay voalaza ao anatiny hoe tokony ho hajaina ny safidiny tokony enona ny feoany raha mahoatra an'izay. Raha ny fifidianana araka ny hitantsika reny koa moa dia mbola iarahana manaiky hatramin'izao ny tsy fahatomombanana tamin'ny alalan'ireny fisian'ny doublon. Izany rehetrarehetra zany dia mbola manampitrotraka amin'ny manahirana ihany ny hamaritra ny antsoina hoe maro anisa. Kanefa moa dia zay ny nametrahana ny hoe anisan'ny fototra iorenan'le demokrasia ny fienona ny feo any maro anisa dia zay ny mahatonga anay misarika ny saintsika rehetrarehetra mindinika ny hoe maro anisa manahoana tokoa moa ilay ilazaintsika eto. Raha nilaza kosa nefa raha ohatra jerevantsika ny eo anivo ny anteny meram-pirenena zay ataoko fa manan-kambara amin'izany moa reo solombavambahoaka efa niteny foana hatramin'izay marina fa raha ny isa tokoa no jerenina dia maro anisa ireo solombavambahoaka lany tamin'ny antokony eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Kanefa ny eo anatin'ny lalam-panorenana ihany koa dia mamaritra fa ny eo anatin'izany lapan'ny demokrasia zany dia anisan'ny mamaritra ny demokrasia ihany koa ny feonona ny feon'ireo vitsy anisa. Move misy tokoa izany eo anivony zany anteny meram-pirenena zany angamba ny tsisy alovana andraikitry ny hafa raha anazavan'izay eto fa eo indrindra ireo solombavambahoaka reo afaka maritra ny hoe hitataratra tokoa ao anatin'izany lapan'ny demokrasia zany tokoa ve ny fampiarana ny demokrasia amin'ny alalan'ny fienona ny feon'ny vitsy anisa ary mbola nafaritako teo ary vitsy anisa efa nitonona mazava tsara fa ho aty amin'ny sehatry ny fanoherana. Raha mikasika manokana ihany koa ny ataontsika hoe hamaritana ny demokrasia ihany koa dia ny fanajana ny safidy ny mpifidy dia gaga ihany ny teny eto ary handray anjara mihitsy amin'le hoe handray ohatra raha ny marimarina kokoa ny hoe raha ny fanajana ny tena zo ny mpifidy marina dia io zahay manahoana kosa ny kahany ataontsika hoe ny ao amin'ny fifidianana be ny tanàna atao anatin'ny tampitanàna ny Moramanga. Lazaina ombianombiany moa zany fa ny atokotiko Madagasikara raha misy endra fifidianana dia lazaina fa tsy manaiky resy tsy mahay resy kanefa kosa na resy lava fa eto kosa dia tsy orona kitsirano fa nanresy ny tiako Madagasikara tao an-tampitanàna ny Moramanga. Fa inona ny atombola tsy voaly izy eo indrindra ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary mampamendram-panontaniana ary raha nisy angamba ny fitarainana mikasika ny voka-pifidianana zay navoaka ny CENI iny dia anisan'ny tena nahagaga ny zavatra niseho tao Moramanga satria dia fifidianana ny zotra amin'ny atsakany sy andavany tsy nisy fitoriana kandida na iray ary tsy nisy fitarainana na iray ary
fa dia ny teo anivo ny tribunal administratif atao Tomasina mo no nanao an'le antsoina hoe autosaisine ary namoaka an'le hoe nohony tsy fahatomombanana amin'ny akapobeany dia tsy nafahana namoaka ny voka-pifidianana ka amerenana ny fifidianana hatramin'izao tsika miteny zao moa zany satria manoloana n'ilay zo fototra nanania candidat mo dia nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny conseil d'état ny candidat zay tiako Madagasikara lany teo anivony zay ny voka-pifidianana vonjomaika navoaka ny CENI kanefa dia namoahany tribunal administratif an'izay hoe famerenana ny fifidianana zay no mahatonga anay miteny hoe misy marina ve ny demokrasia amin'ny alalan'ny fanajana ny zoan'ny mpifidy satria naneo ny heviny anketsipoa ny mpifidy tao anatin'ny tampon-tanàna ny Moramanga kanefa dia eo anivon'ny fitsarana no manafoana fotsiny an'izay zo fototra ananany mpifidy zay ary mbola tsy piako eto fa tsy nisy mihitsy fitarainana avy tany amin'ireo candidat sivy ny faninana fa dia vokatra navoaka ny CENI tsy nisy ny karazana hoe fitarainana na fitorinana tao kanefa dia nandraisan'ny tribunal administratif atao Tomasina zay fanapahan-kevitra zay ankehitriny nefany raha natao le izy hoe averina ny fifidianana dia zava-misy angamba ny fefa taona mahery zay no sady tsy niverina ny fifidianana tsy mivoaka ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny conseil d'état ho anay zany dia mbola ahoana zany no ataonareo zany ny zava-misy dia mbola hoe ampiaro raha iresaka ny demokrasia tsika dia zay nandraisako an'le ohatra ao anatin'ity firesahana momba ny demokrasia ity hoe raha ohatra ka tena fanajana ny safidiny vahoaka marina amin'ny alalan'ny fifidianana ny fampanjakana ny demokrasia dia ho raisinay ohatra mihitsy hoe ampiaro ny demokrasia tena izy amin'izay fifidianana natao tao Moramanga zay satria dia safidim-bahoaka naneo ny safidiny misy fiantraikany betsaka amin'ny fitantanana ny tanàna zany efa be ny tanàna tamin'io tanàna io tamin'ny taona 7 sy 3 malala tsara n'izany hoe inona marina moa ny lanjan'izany tanàna ny Moramanga zany raha misehatra raha toe-karena satria dia rahantsika malala fa ville Carrefour io tanàna io andalovany zao sehatra fandrosoana rehetra satria dia lalana andalovany lalam-pirenena faharoa lalana ihany koa andalovana raha hoany amin'ny sompotry Madagasikara makany Ambatondrazaka misy ny makaty Nosy-Bianala manana ny lanjany tanteraka io tanàna io ka tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny fampandrosoana fa natinana tsy tiana ny tanàna tsy hoentina olom-boafidy ny olom-boafidy ny tokony manana matory be ny tanàna reo ny latsaka dia manana ny vina hoentiny ampandrosoana n'io tanàna io ka raha ohatra moa amin'izao fotoana izao noho tsy fisiany zay voka-pifidianana mbola mivoaka zay dia ny olona mbola ataoko hoe na ny be ny tanàna teo aloha raha moa efa tsy dia manatanteraka asafiry tsony fa dia ny lefitra zay nitendrena tateo aoriana no mitondra ny tanàna io zay hita fa betsaka ny olana ary miandrandra fampandrosoana tokoa ny vahoaka ao anatin'ny tampon-tanàna ny Moramanga zay raha feheziko fohy fotsiny angamba n'le resaka ny resahako mikasika ny demokrasia ireo dia zay no nataoko teo hoe tsy le famaritana azy tsony ny olana amin'izao fotoana izao fa fantatry ny rehetrarehetra ny antsoina hoe ny demokrasia fa tarafitsika kosa amin'le hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra manahoana ny fampiarana an'izany demokrasia zany eto Madagasikara ka raha reo ohatra vitsivitsy ny tany saiko teo Rina Rabemananjara dia mbola azo lazaina fa mbola marefo dia marefo tokoa ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara eny fa na dia naseho raha fa nitazona laharana somary miakatrakatra ihany tsika amin'izany laharana fampiarana ny demokrasia zany indrindra mantso hoe ohatra hoe mbola misy firenena maromaro mihitsy hoe anirina Madagasikara ony amin'ny fampiarana raha ny firenena mandala an'izany fijerena an'le demokrasia sy ny fampiarana azy samy hafa raha ny firenena mandala an'izany politika ny fisandratana na ny antsoina hoe émergence efa teneniko foana ty ombieny dia tokony manana tsika n'ilay fotom-pisainana mijery ny tsaratsara kokoa hatrany zany hoe manana n'le état d'esprit d'excellence mialatsiny amin'ny teny vahiny fa raha hiakataratra foantsika amin'izay firenena ratsiratsy no atsika amin'ny sehatra rehetrarehetra ny resahako an'izy teto dia manahirana ihany zay nataoko hoe maninona tsika ny tsy miadolohany amin'izany fampiarana ny demokrasia zany fa mbola aty amin'ny laharana ambanimbany aty amin'ny 10 angatsika iny raha tsy tadidiko ny resahana teo fa raha tsy mbadika ndraiky koa lefa le izy any amin'ny sehatra hafa dia tokony zay nametrahantsika n'ilay fananantsika n'le lazaiko teo hoe état d'esprit d'excellence zany hoe mifaninana ho amin'ny tsaratsara kokoa raha ohatra tsika misafidy marina n'ilay politika mpanjakana mitodika ny amin'izany hoe fisandratana na ny émergence dia tokony apetraka tsika ihany koa zany zay any amin'ny laharana zay misy atsika aiza ho aiza nefa ny misy atsika raha ohatra ka manana laharana tsara tsika amin'ny fampiarana demokrasia
demokrasia kanefa dia ratsiratsy toerantsika eo amin'ny lafiny fifampivoarana ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy zay ngamba ny azoko ambara raha mikasika ny demokrasia iny anisan'ny voatsongaiko tao anatin'ny lahateny zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'iny sabotsy lasa teo iny ka zay ny demokrasia fa tsy azo hoe lalovana fotsiny keo ty resaka aretiny ty zao isaky ny teny de covid de lasa manahirana be izy raha hoe nitaremarika avoaka ankehitriny efa mampitahotra lasa misavorivory be ny sain'ny olona vao mikohaka kely ianao de efa andosirany olona sao de covid lasa mifamaly hatrany amin'ny tokantrano rehetrarehetrany ka amin'ny mampandrina nasional ny tiako Madagasikara anao Andriamato Jean-Claude Rakotonirina ahoana ny fomba fijerinareo zany ty le resaka vaksiny ty zay mpanao gazety ka aloha natadidy tsara fa nisy fotoana teto nilazana ny amin'ny hoe anaovana andrana misy endresaka hoe tsindrona de lasa hoe fanontaniana be deabe zany no mipetraka tamin'le izy zao zany zao mandeha ny resaka vaksiny eo ny tsy de hoe te hiriska loatra amin'izany fa hoe io ny sevo plus io mametoky sy ny sisa maro mifaneho-kevitra ao anatin'io eto ianao hitondra faneho-kevitra momba an'izay amin'ny mampandrina nasional ny tiako Madagasikara anao anisan'ny mitazona ny sainy vahoaka malagasy ary mampitaintaina tokoa amin'izao fotoana zao ny fiverenany ray ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana noho ny firongotany andian'ny faharoa amin'ity valanaretina covid-19 ty ny antokotiko Madagasikara eritaona lasa zay raha vao tafiditra teto Madagasikara fa na de mbola tsy tafiditra teto Madagasikara raha io valanaretina io de fa nanana ny fomba fijeriny ary nanana ny hevitra zay narosony tokoa amin'ny fieritreretana ny hoe mba ahasoa sy atsara ny vahoaka malagasy tsy verenana itsony reny teny zay fa natao tamin'ny taona lasa reny fa dia nyaina tanteraka tao anatin'izany valanaretina zany tsika ary nahitany hoe nanahoana tokoa moa ny fomba noentiny fitondram-panjakana ny adivana tao anatin'izany valanaretina zany raha nisy ny tsy fetezana tao anatin'izany dia tsy nitsahatra amin'ny mahantoko-panohitra anay no ny tondrana foana ny tsikera zay nieritreretina hoe ahatsara zavatra kanefa moa dia matetika saika valibontana na zavatra hafa misy ny andraisana n'izay fanehoan-kevitra natao amin'ny mahantoko-panohatra zay tsy mampaninona ankehitriny nefa tsika dia miara-mahita fa dia niverina indray sy nisy naniry an'izany fa miverina indray tia ny firongotana zany valanaretina zany roa herinandro lasa zay nanao mitahiraka tany Tomasina ary tsy naharitra mihitsy fa vaina Tomasina mihitsy raha vao tafaresaka tamin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana tany an-toerana dia nangorovitsika mihitsy ny aina nahita nahinony hoe efa mirongatra de mirongatra indray ny valanaretina covid-19 eo atapitanana ny Tomasina efa hita taratra tao anatin'izany tsy faharahana tsony satria feno ny fandrinany amin'ny hôpitaly na ny manara-penitra ry amora feno natao amin'ny hôpitaly be tamin'izay fotoan'andron'izay kanefa manoloana an'izay nefa dia hita taratra fa na ny olona eny amin'ny arabe ara vitsy de vitsy ny olona manao ny arotavy zany hoe mbola tsy nisy ny fanentanana ny olona andray an'le fepetra mba hiarovany tena tamin'izay fotoan'izay fa dia nagaga ary tsy naharitra moa fa dia niditra an-telefônina mihitsy nampita vaovao taty amin'ny MBS ny mikasika n'io zava-misy any Tomasina io ko ankehitriny moa zany dia efa ofisialy ary ny arahany rehetrarehetra manaiky fa tafaverina indray zany ao anatin' zany ameana ara-pahasalamana zany tsika noho ny fiverenan'ny valanaretina le deuxième vague ary ny loza raha moa dia ilay efa araky ny nambarany filoham-pirenena tamin'ny kabariny tamin'ny asabotsy fa dia efa voamarina fa efa tafiditra eto amintsika zany le variant sud-africaine amin'ny valanaretina io zay tena mahery vaika tokoa manoloana an'izay nefa dia raha nitarafina amin'izay fepetra noraisiny dia marina fa tsy nisy naniriny mihitsy ny vahoaka hoe mbola hiditra indray ao anatin'izany fiboana zany satria iarantsika malala ihany koa ny amafiny zany fiainana ao anatin'ny fiboana izany ka nandanjalanja ny mampety sy mampety an'izany angamba ny fitondram-panjakana ka dia mbola tsy niditra amin'izay kanefa mikasika an'ireo fepetra zay noraisina kosa nefa dia raha jerevako fotsiny fa anisan'ny misongadina tao anatin'iny zany le hoe tsy fafahana mamory vahoaka mihoatra ny roanjato eto nefa ny kabary ny filoham-pirenena ny asabotsy na namafy an'izay fepetra zay dia nanomboka ny alatsinainy ny alahady akory ara dia efa nivoaka tany amin'ny tambajotra serasera ary voamarina tamin'ny vaovao mivoaka an-gazety na amin'ny televiziona raha fa dia efa misady ny somary endrika anga adivarotra ny mikasika manokana raha tsy jery fotsiny any zavatra ho tanterahany lalaoan'ny bariany Tomasina tena
tena mpankafy baolina kitra Rina Rabe Mananjara ary manohana tanteraka amin'ny foko manontolo ny Bariany Madagasikara. Kanefa raha ao anatin'izao fandraisana fepetra amin'izao fanombohana amin'ny fidiverenana izao aretina izao no efa misady ny karazana mesure d'exception raisina manoloana an'izay famorim-bahoaka izay dia atahorana hitarika zavatra maro zany anaoriana ka mila tokony fampieritrretana sy ny fiheverana ihany mikasika nefa vita teo aloha mikasika an'ireny Jerosalema sy ny tariny ireny efa tsy fafana itsony ny fandraisana sy ny fijerevana ny baolina ny Barea tao Tomasina tamin'ny fotoan'andro moa efa ranoraraka tsy azo rofina ka dian'izao dia mbola miteny izahay hoe Saola tsy tokony andraisana fepetra mety goragora satria raha mbola miteny an'ilay zavatra mbola tsy miseho manko tsika dia lazaina fa io indray ny mpanohitra fa tsy makasitraka ny fanohanana ny Barea ary lazaiko teo raha misy angamba ny mpankafy ny baolina kitra dia mba anisan'ny tenako fa mba tsy hitongava n'ilay fiteny izay nana fotoana ihany ary nandreraka tamin'ny herintaonany hoe rehefa miatra tokoa le zavatra ka miteny indray izay mpanohatra dia lazaina fa hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny zao satria rehefa miatra izy ka miteny ianao dia lasa fanomezantsiny fa izao zavatra zao mbola tsy miatra dia fa mampitsidika sady izahay hoe aoka re mba tsy hoisy an'ilay mesure d'exception mikasika ny famorim-bahoaka io fa ho lasa nahiranantsika ny tantana an'izay fepetra zay raha ohatra ka ho isy tokoa zay ny vaksiny kasika an'ilay vaksiny dia efa nisy ny fanehoan-kevitra nataoko mikasika an'io omaly nentina nanazavana satria tsy vitsy ny fanadisona na fanasoketana mihitsy raha ny marina ny position misy ny mpanohitra mikasika an'io vaksiny io lazaina fa ny mpanohitra dia ny laza ny tsy fankasitrahana ny vaksiny eritaona lasa zay eo ny tiako hitondrana fanamariana tsy ny vaksiny amin'ny mahafanefitra azy no ny lavin'ny mpanohitra eritaona lasa zay fa tao anivon'le hoe mbola fanaovana andrana satria tamin'izany fotoan'androny zany dia mbola nanao andrana daholo na ny firenena matanjaka na itsika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ireny nanaovantsika n'ireny CVO reny ka le fanaovana ny vahoaka hosorona anaovana andrana tamin'ny famoronana vaksiny no nitenena ny mpanohitra hoe izahay kosa dia tsy manaiky ny anaovana ny vahoaka malagasy hosorona anaovana andrana amina famokarana vaksiny eritaona teoriana dia ny arantsika malala fa no tanterahan'ireo firenena lehibe sy manan-katao rehetrarehetra zany andrana raha siantifika nanaovana an'izay rehetrarehetra voka-pikarohana ary nahitana vokatra amin'izao fotoana izao izy ho avoaka amin'ny fomba ofisialy ary raha misy angamba ny rafitra faratampony amin'izany fanomezana ny inona moa zany valeur an'izay recherche scientifique zay dia eo ny OMS ka reo vokatra mivoaka amin'izao fotoana izao raha ny vaksiny zay efa misy karazany maro moa izy mivoaka dia efa nakasitrahany OMS avokoa ny fampiasana azy fanjaran'ny firenena tsirairay no misafidy an'izay vaksiny ho ampiasainy dia teo kosa nefa manoloana an'ilay fironotana izao aretina izao indray dia nametraka ny position ny mazava ny antokotiako Madagasikara miaraka amin'ny fanoherana hoe anisany fepetra tokony ho raisin'ny firenena malagasy ho fiarovana ny vahoaka manoloana izao fironotana izao aretina vaovao izao indray ny fiarovana azy amin'ny alalan'ny vaksiny zay mbola tsy vo zany dia rovana satria araka ilay volazako teo fa misy karazany maro izy mivoaka amin'izao fotoana izao ary isaky ny karazany isaky ny vidiny izy ireny fa nahitantsika azy angambany dia matoa ireny efa mamoaka n'ireny tahapahombiazana na taux d'efficacité zay mivarie entre 60% à 95% dia efa nahitana vokatra zay na dia tsy zato isan-jato ary ka raha vokatra efa azo tsapahin-tanana ohatran'izany kosa fa io moa arakaraka ny entimanana eo ampelantanantsika hoe manana no entimanana tokoa nafarana ny vaksiny ve itsika dia anjaran'ny fotoanam-panjakana no mandray fanapa-kevitra manandrify amin'izay fa hoy izahay hoe aleo ho tonga malalaka eto ampidinina malalaka eto ny vaksiny ary ny fanaovana vaksiny ihany koa araka ny lalam-panorenana dia antsitrapo satria tsy azo atao ny manery ny olona anankiray hiaro ny tenany na hitsabo tena raha tsy araka ny sitrapony dia izay fanomezana malalaka ny vahoaka malagasy hisitraka an'izay vaksiny zay araka ny eo ampelantanany no ataonay fa zava-dehibe anisan'ny fepetra tokony raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy manakana akory zany ny fampiasantsika ny vokatra zay misy eto amintsika raha ohatra hitantsika tokoa fa ahitantsika fahombiazana azontsika hitezana sy ny hiarovantsika ny vahoaka malagasy zany fa ny fanomezana ny safidin'ny vahoaka amin'izay amin'ny alalan'ny fampiasana ny vaksiny zay dia hitanay tokoa fa anisan'ny vahaolana azo aroso mba entintsika hiatrehana sy hiarovantsika ny vahoaka malagasy manoloana an'izao firongatry ny valanaretina amaranako azy dia mbola apetrako eto ny fanaovana andrana
tamin'ny famoronan'ny vaksiny eritona lasa no nitoeriny atỳ amin'ny tokom-panohitra fa tsy ny fampiasana ny vaksiny zay efa nahitana vokatra ary voaprofo ara-tsiantifika fa misy tokoa ny sitrana, misy tokoa ny voaro amin'izany vaksiny izay efa voaka amin'ny fomba ofisialy amin'ireo firenena lehibe zay efa mamoaka an'izany ary nankatoavy ny OMS. Ary misy raha moa tsika fitandray amin'le resaka information raha nisy tsika zany zao nahita hoe vao naheno fotsiny ohatra hoe izany AstraZeneca zany dia nisy voka-dratsy ny tany Eropa dia ino ohatra ny azakazahantsika hoe ny olona any ary fa miady nefa amin'ny fotoanany antsika miady hevitra an'izay tsy fahombiazana na ny karazana anomalia kely tao anatin'ny fampiasana an'ilay izay dia efa niverina tany amin'ny fanapahan-keviny indray le firenena ny tarafatsika hoe ny tany ara nananda ary niverina indray mampiasa an'izany fa inao vaksiny zany satria izay nolazaiko teo hoe raha nijery an'ireny le fampisehoana an'ireo karazana vaksiny zay fampiseho amin'izao fotoana izao dia tsy misy aloha ny vaksiny maro zato isan-jato ka mety tafiditra ao anatin'le hoe raha ohatra fiarovana fahombiazana hatrany amin'ny 95% ny resahana dia izay hoe mety tafiditra ao anatin'le 10 isan-jato amin'le tsy fahombiazana izay endrika ny sehoany ary izay no mahatonga an'ireo firenena-dehibe amin'izao fotoana izao surtout ny ao amin'ny Eropa niverina indray nampiasa an'io AstraZeneca io ary tsika dia tsy mamaritra hoe iza ilay vaksiny tokony ampidirina eto fa anjara ny fotoanam-panjakana arakaraka ny eo am-pelantanany sy ny enti-manana ihany koa no manapa-kevitra amin'izay safidy hoentina fa ny firarintsoa sy ny fanentanana ihany kosa nefa ho ataontsika ny vahoaka malagasy aoka sika rehetrarehetra samy hiaro ny tenantsika satria ny fiarovanao ny tenanao dia miaro ny hafa ary izany rehetrarehetra zany no antoko ny fahasalamanao antoko ny fahasalaman'ny fianakavianao ny mpiara-monina amintsika rehetrarehetra mba ho fandraisantsika tanana fiarah-mientana amin'izany resaka hiady amin'ity Covid-19 ity satria dia voahiditra ao anatin'ny vanim-potoanany ririnitsika izao tsy tokony hiaina amin'ny tahotra nefa tsika raha ohatra ka tsy mety amintsika intsony ny fiboana dia andao raha samy avitrika handray anjara amin'izany fiarovan-tena rehetrarehetra zany. Zay ngamba ny anjara fitenenako sy fandraisana anjarako eto androany Rina Rabe Mananjara ary efa manao kompatana sy miarahaba sady ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao amin'ny Antsirabe faharoa zay hitondra lohahevitra ihany koa fa dia mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Enary dia isaorana ianao Andriamato Jean-Claude Rakotoririna zay mpandrindra nasionaly eo anivon'ny atoko tiako Madagasikara tondra an'izay famakafakana sy fanehoan-kevitra izay ihany koa vaovao fara moa momba an'le vaksiny teo ny tany Eropa le hoe AstraZeneca zany dia efa nilazany teo anivon'ny Agence Européenne du Médicament fa afaka ampiasaina tsara eo ary dia efa maro ny firenena mampiasa an'izy io zany amin'izao fotoana izao arakaraka ny safidy sy ny arakaraka ny faharesen-dahatra ilay firenena. Araka izany dia efa eto akaiky eto ny solombavam-bahoaka José président groupe parlementaire anivon'ny tiako Madagasikara raha vao miteny ianao tompoko dia hoe Antsirabe faharoa zay saingy tsy Antsirabe fotsiny angamba no resanao fa vakina karatra ray manontolo mihitsy fa miarabanao aloha ny miara-manonja. Faly miarabanao namana Rina Rabe Mananjara ary makatsitraka indrindra amin'ny zany fandalovanay eto amin'ity miara manonja ity ary dia miaraba ihany koa ny vahoaka maneran-tany satria ty miara-manonja ity dia tsy natao ho eto Madagasikara fotsiny fa maneran-tany mihitsy ary indrindra moa ny mponina eto Madagasikara ary atao araba manokana ianareo ao vakina karatra ao ary indrindra ny district Antsirabe faharoa zay nalany anay manana commune miisa 20 arabaina atao volatsinany ianareo tsy janona raha tsy feno manana maro tokoa ny zavatra miseho eto anivon'ny firenena tatoato ary araka ny resaka teo dia miopana betsaka tokoa amin'ny resaka Covid-19 moa zany ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria raha hijery isika any amin'ny tsy farivakina karatra raha teo mangatsika rehefa nieno haino manjery koa any keo dia naheno fa Antsirabe dia ao anatin'ilay faritra tena atahorana ihany koa noho izany dia tsara ny manamarika fa ny mpanohitra dia miara mientana tanteraka amin'izany ady amin'ny Covid-19 zany eto Madagasikara na ny variant zay efa voalaza moa zany fa tafiditra ny avy ao Afrique du Sud zany dikan'izany dia misy ezaka goavana be andrasantsika ihany koa avy amin'ny toram-panjakana ary indrindra isika vahoaka tsirairay ihany koa dia miara mientana amin'izany rehetrarehetra zany nanahirana ary sadasada manatsoratra hafahafa tao safaka ny lamosim-piakinana indray no mibotsina ho ny ohabolana malagasy zay satria dia nanahirana tokoa raha nandrea ny teny filoham-pirenena ny amin'ny hoe
ireo mpanohitra reo zany no atao vaksiny voalohany ohatra ny midika sady zany fa ireo mpanohitra ireo zany dia mbola tena mipetraka mihitsy ho fahavalonyity fitondrany ty am'izao fotoana zao efa nambarany coordonnateur teo moa ny amin'ny hoe teny nataon'ny président Marc-Ravalomanana tamin'izany hoe andrana vaksiny tsy nekeny teto amin'ny firenena fa tsy ny hoe ny fampiarana ny vaksiny eto amin'ny firenena tamin'ny taona lasa zay ankehitriny kosa nefany efa miazakazaka ny maneran-tany amin'izao fotoana zao fampiarana an'izany vaksiny zany ary raha mahita isika dia ny filoham-pirenena maromaro no efa natao vaksiny mihitsy mba ho anam-porofona ny vahoaka rehetra hoentina fa ilainy zany vaksiny zany ary tsy misy vaksiny mahomby 100% zany anie fa ny vaksiny dia tsy maintsy misy foana ny fiatraikany kely fa tsy zay akory ny tsy anaovana ny vaksiny indrindra isika eto Madagasikara zay nosy azo lazaina fa manana ny fahasahiranany isika satria ny arikarena fahope eto amintsika dia raha tsika malala fa dia tena sahirana ny vahoaka malagasy ka anapitrotraka amin'ny fahasahirana ny vahoaka malagasy indray ty aretina ty noho izany dia tsindrina tsara fa ilaina ny fampidirana ny vaksiny ary andraikitra ny fanjakana izany fampidirana ny vaksiny eto Madagasikara izany ao anatin'izay rehetrarehetra zay nitodiako kely satria dia nahery vaika ihany koa ny fanakianana zay nataon'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny faritra mahakasika indrindra ny solombavam-bahoaka ary eto moa ny namana solombavam-bahoaka Nantsirabe voalohany zay efa fantatsika tanteraka ifampizaha rehetra zay mirahalahy amin'ny hoe ahoana ny zavatra miseho marina ao vakinakaratra ao hiavako aby moa ny tiako resahana amin'izany zay tao vakinakaratra raha itodiana kely lasa mba ahafahantsika mibanjana no avy dia anisany tompon'andraikitra feno ny solombavam-bahoaka tamin'izany ady tamin'ny Covid-19 zany tamin'ny taona lasa iny ary nandray andraikitra be dia be raha tsy teny afa-tsy ny fanampiana ny vahoaka tamin'ireny kasibosy reny fotsiny dia tena amina rivorivony mihitsy no efa nizaraina tamin'izany fotoana zany raha tsy resaka fotsiny famindrahana fanafody tamin'ny toerana maro dia maro mihitsy zay natao maimaipoana daholo ny tamin'izany fotoana zany ankehitriny nefa dia gaga zay rehefa nandre ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny faritra zay nanakina tanteraka mihitsy zany hoe solombavam-bahoaka zany ary voalaza tamin'izany mihitsy aza moa ny amin'ny hoe solombavam-bahoaka matahotra vahoaka ary hoe solombavam-bahoaka mpanakorotana solombavam-bahoaka manondrana moa amin'ny fiteny malagasy dia tena tsoroko eto fa tena zava-doza mihitsy amin'ny filazana hoe olona manondrana zany satria ny olona atao hoe ondrakondrafana dia olona mifanakaikikaika amin'ny atao hoe olona dalaka tsy fiteny miady zany raha mivoambolana malagasy no resahantsika eto zahay dia anapirofo amin'ny vahoaka ny vakinakaratra rehetra fa ny mpanohitra dia azo lazaina fa balizy ho an'izany fitondram-panjakana izany ary ny mpanohitra dia mbola tsy niteny na nanihiratsira mihitsy izany mpitondra fanjakana zany fa ajaina tanteraka ianareo satria mpitondra fanjakana ianareo ny zavatra mahagaga nefa dia ny filazana n'izany hoe mpanakorotana raha nisy ny hetsika natao tao Antsirabe saika anaovan'ny député Antsirabe voalohany notron'ny député rehetra manerana ny faritra eto Madagasikara dia filaminana tanteraka no zavatra niseho tao tsisy zavatra simba tao tsisy olona nitorabato tao tsy nisy fihetsika mihoatra ny zavatra ny fanarahana tamin'ireo tompon'andraikitra tao fa dia hetsika ampilaminana tanteraka ary voapirofo koa moa izany ny hetsika nataon'ny miara-manonja zay natao teny amin'ny Magroa teny amin'ny faritra Tsimondrano iny moa zany dia nilamina tanteraka ny zavatra nisy tany eto zay dia mba nararoatra kely somaro anao ezaka tatitra mihitsy angamba raha izay nilazaina azy satria izaho izy miteny eto dia solombavam-bahoaka efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 ary efa tompon'andraikitra ihany koa teo anivon'ny commune urbaine Antsirabe ary efa nitanany toerany fanoherana foana hatramin'izay raha dinihana hoe manahoana marina le solombavam-bahoaka reo zahay moa zany amin'izao fotoana zao dia azo lazaina fa misedra ny sarotra zahay satria dia ny tompon'andraikitra dia mame baiko akolaka na baiko mahitsy mihitsy amin'ny hoe tsy fanasana ny tompon'andraikitra avy amin'ny miara-manonja rehefa misy hetsika ary nilazaina mihitsy aza moa tamin'izay hoe ireo dia tokony ametra-pialana reo tiako Madagasikara na maire izy na ny député izy rehefa tsy mahita ny zavatra vita ny fanjakana amin'izao fotoana izao ho anay dia tsotra ny asan'ny mpanohitra dia hitsikera izay tsy vitanareo ary tondra teny amin'ny vahoaka izay ny fidy anay tany amin'ireny toerany ireny izahay nandritran'izay efa manakaikikaiky ny 20 taona anaovan'ny solombavam-bahoaka izay dia ny
tapany anankiroa ihany dia ny mandahany président Marc Ravalomanana teo amin'ny 7 taona teo zany no tao anatin'ny fitondrana izahay. Ny tao aorianany zay rehetra zany dia tsy nanana tao anatin'ny fitondrana moa zany mazava ho azy zany hoe taty amin'ny fanoherana zany nisy anay kanefa zahay dia nahavita zavatra maro be raha tao amin'ny district misy anay no jerena satria zahay rehefa nanao sekoly tamin'izany fotoana zany sekoly manara-penitra zay mbola hitan'ny vahoaka rehetrarehetra any zany ny EPP ny CEG tamin'izany fotoana zany dia farafahakeliny zay navita roa isaky ny commune zany any amin'ny 700 mahery any hatrany amin'ny 80 any zany ny vitanay tamin'izany fotoana zany zahay no nanokatra ny lycée voalohany tao amin'izany district Antsirabe faharoa izany dia anisan'izany ny lycée Anambohibary tamin'izany fotoana zany tao anatin'izany lycée Sondrariny ary zahay dia manana mpiara-miombona atoka maro be fa tsy ho tany saina eto moa fa sao dia hiaran'ny atsodraindray reny mpiara-miasa avy any velany reny fa dia maro be ny sekoly zay vitanay tamin'ny fiarahana tamin'ireo tompona andraikitrarana barazy zany fotodrafitasa maro samihafa ary anisan'ny lycée zay manana ny maizy azy kio zany zao ny lycée eny amin'iny faritry bela zao iny zany zay atao hoe tsarasina ny toerana zany misy an'izany lycée zany zay nirahana tamin'ny mpiara-miombona atoka avy any Frantsa zany izany lycée zany ny tena mambara zany dia zao tsy mireare akory zahay hoe ampiana tafika tsy ampiana tafika fa ao anay kosa dia zao tanterahanay ny edidy zay napetraka taminay amin'ny mahasolombavambahoaka anay eny fa tsy natao ho mpanatanteraka ny solombavambahoaka kanefa noho situation misy eto Madagasikara dia tsy maintsy miditra tsehatra ny solombavambahoaka mitady mpiara-miombona atoka ary manao an'ireny asa zay tokony ho ataon'ny mpanatanteraka ireny zany amin'ny izao fotoana izao everinay fa sehatra iray mba hahafahanay maneho ny hevitray ity resaka miara-manonja ity ina moa ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao matony malagasy ny koaikoaika amin'izao fotoana izao anatin'ny fahasairanana dia misy zany ny fitantanana tsy mahomby ary ny fitantanana tsy mahomby na ny tsy fahafahampitondra mametraka tsara an'izay dia mazava ho azy fa ao dia ao ny tsy fisin'ny demokrasia eto Madagasikara efa andraisan'ny coordonnateur teo ihany la hoe ny anivon'ny ateny mera-pirenena tsy hoe atao litania akory ka ho averimberina eto foana ny zava-misy eny anivon'ny ateny mera-pirenena eny fa dia mazava ho azy fa nilazaina ombieny ary ireo namana solombavambahoaka zay niaraka taminay aza moa tamin'ireny hetsiky ny député 370 reny dia manadino sady ary manao ririnindasa tsy tsaroana ankehitriny satria ny zavatra natao tamin'izany dia manoatra lavitra ary tsy azo ny saina eritreretina mihitsy raha miohatra amin'izao hetsika ampilaminana opposition intelligente zay ataotsika amin'izao fotoana izao satria dia nisy endrika maro samihafa zay tsy mitovy amin'izao mihitsy tamin'izany fotoana zany ary eny amin'ny ateny mera-pirenena dia nolazaina sy ndradradradraina fa hoe ao no lapan'ny demokrasia noho izany ny solombavambahoaka zany dia tokony halalaka be mihitsy rehefa miteny ao anivon'ny ateny mera-pirenena kanefa ny olana dia rehefa miona amin'ny gouvernemanta ny fionana amin'ny gouvernemanta dia tokony hanana fotoana malalaka be mihitsy solombavambahoaka satria amin'iny fionana amin'ny gouvernemanta iny no mandeha mivatana eran'ny Madagasikara ary enon'ireo mpifidy zany zay nametraka anao eo amin'ny toerany ankehitriny moa no mahagaga sy mahatalanjona dia izao hoe rehefa hitokana n'ilay zavatra zay natao zany zareo amin'izao fotoana izao dia tsy ao anatiny mihitsy ny fiantsonan'ny solombavambahoaka fa tia mpanohitra kanefa ny solombavambahoaka taty mpanohitra nanao antsoantso avo ny antso tamin'ireny ary nanakina sy nanohitra mihitsy zao ane zavatra mbola atao afaka manome ohatra ve ianao zao hoe misy zatra antokanina hoe misy lanonana dia maromaro ny lanonana raha tsy teny fotsiny azy zao hoe ny tao Tsotany zany misy fanolorana ny tany zay amin'ny tsy miakina ny adventiste moa zany tanlolo tiako tsaroa patsaivina fa izahaina no nanao an'ilay toerana zay misy any gendarmerie io amin'izao fotoana izao zany eo sambaina moa zany tamin'izany fotoana zany dia nisy moa fanolorana zany tany zany fa tsy mahafantatra mihitsy ny solombavambahoaka raha ndraina tenaina Joseph fa sendra nandalo ao nahita andrareo eo dia tazako eo izy ary napalahelo any solombavambahoaka tsy maheno mbola tsy olana fa ny be ny tanàna eo atoerana mihitsy tsy mahalala n'ilay zavatra misy kanefa dia antoka angeza be zany fandripahalemana zany ka dia everiko fa fomba tsy mety loatra zany fa mipanohitra ny tsy sanatria natao favalo
ny mpitondra fa mipanohitra dia natao balizy anitsy anareo araza mihitsy ntoeranareo mpitondra dia tena mahafaly mihitsy fisiany mpanohitra eto Madagasikara satria misy zavatra tsy takatry ny saina na tsy ao anatin'ny saina mihitsy nefa lazain'reto mpanohitra reto dikan'izay zany tena tolotsaina lehibe ao anareo izany fisian'ny mpanohitra zany iverenako ny amaraparana anazy ny ao anatin' zany faritry Vakinakaratra zany izahay hatramin'izay dia nanolo-tanana foana ary tsy nametraka amin'ny fahasamihafana mihitsy hoe mpitondra sy ny mpanohitra ary niporofona zany na iza fitondrana teo na iza fitondrana teo fa ny amin'izao fotoana izao moa zany dia izay no heverin'zareo eny anivon'ny faritry Vakinakaratra fa ampandrosoana ty faritry Vakinakaratra ty resahany moa zany ny resaka fifidianana maraparanako azy dia izao nolazainy fa efa niova ny fomba fijery ao anivon'ny faritry Vakinakaratra tsy marina zany ao anivon'ny faritry Vakinakaratra dia izao 500 isanjato farany ambany ka hatramin'ny 570 isanjato aza ny mpifidy ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fidonana voalohany sy ny fidonana faharoa ary rehefa ny fidina indray ny solombavam-bahoaka tsika tsy amerina ntsony hoe doublant ty moa fa dia samy malala an'izany satria vice présidentieny mihitsy no nolaza an'izany Andry Matoa-Thierry dia ny rapport de force zany amin'izao eo anivon'ny olom-bafidy ao Vakinakaratra roa zany avy amin'ny tsy miakina telo avy amin'ny solombavam-bahoaka tim ary efatra avy amin'ny RD tsy midika mihitsy zany fa manana ny maronisa ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny be ny tanàna ihany koa ekenay fa araka nresaka doublant eo dia hoe maro ny anareo raha miohatra amin'ny ny tiako Madagasikara zany fa zahay koa dia manana mpanolotsaina maro be koa anivon'izany faritry Vakinakaratra zany ary ny tena mahatsikaiky dia tokony andiny tena ianareo fa tamin'ny fifidianana ny loholon'ny Madagasikara teo ane ka sahirany ianareo nivoaka sepotra ianareo teo anivon'ny faritry Vakinakaratra za tsy tenen'ilay zavatra fanambatambazana sy fampitahorana izay nataonareo an'ireny be ny tanàna rehefa miporofony be ny tanàna fanjoro ny be ny tanàna ny raha tsika mahita ny loholona eto amin'ny faritany Antananarivo lasan'ny zareo MMM na dia atao hoe tsy nanoana azy isika lasan'ny IRD zany ny anankiray midiky zany fa tsy anareo daholo ny maronisa eo anivon'izany faritry Vakinakaratra zany amaranako azy dia tiako tsindrina vato tsindry vato ny amin'ny hoe ny mpanohitra dia mandray anjara tanteraka amin'izany ady amin'ny Covid-19 izany ary rehefa miporofony président Marc Ravalomanana zay lehibe ny mpanohitra zany tany faravohitra tamin'ny fanomezana an'ireny fitaovana maro be reny tamin'ny taona lasa mba hoentina hidivana amin'izany ary zahay koa dia manao zay faraherinay ary manetana eto ny vahoaka amin'ny faritry Vakinakaratra rehetra indrindra ny ao Antsirabe faharoa amin'ny fitandremana satria tena mila mitandrina sika fa rehefa nanady azy zao zay nandalo amin'ireny CSB reny mba tsy ilazako hoe tsy misy dia tena vitsy dia vitsy izany testa izany amin'izao fotoana izao sahirana reny tompon'andraikitra ireny tsy tenentsika ntsony ny fitaovana manokana tahaka ireny kit individuel reny fa dia manana fahasahiranana tokoa reny CSB any ambanivohitra rehetrarehetra any retym-pamaranana dia mirary soa ho an'ny Barea ihany koa isika ary isa mivavaka mba hitondrany fandresena mba ho reharehantsika malagasy izany satria atsika rehetra ny Barea makasitraka indrindra ny fanomezana anay fitenenana veloma manao ny soasoavina veloma manao ny tsara ho tsaroana eny ary toko isorana ny député José zay filohan'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara izy moa dia voavita ho Antsirabe faharoa hitondra an'izay famakafakahana sy fanehoan-kevitra zay ary nasongadiny manokana ny momba ny ao Antsirabe faharoa ao fa raha miresaka Antsirabe faharoa sika dia tsy azo dinganina ny Antsirabe voalohany eto ny solombavambahoaka Michel député Michel manahoana ny fahasalamanao aloha manahoana ary ny Antsirabe voalohany amin'izao fotoana izao manoloana ny fiainam-pirenena manahira an'ity io koa ny Covid eo efa iainantsika mianakavy ya misaotra amin'ny fanomezana ny fitenenana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo isika rehetra zay manaraka nyty fandaharana miara-manonjy ity avako aby tonga eto indray ny tena tonga eto zay birala député avy any Vakinakaratra any dia hitondra indray ny anjara biriky amin'ny fanehoan-kevitra ka ho ataoko tsetsatsiaritra toy ny jaboram-patana ihany aloha raha naheno ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny asabotsy-hariva zany tao amin'ny niaino tsara ianao niaino tsara hatramin'ny farany tena niaino tsara fa
maro ny tiako lazaina mahakasika an'io fa be ihany koa nefa ny fanehoako hevitra efa natao teto fa arak'izay ozy hoe tsetsatsetsatsi ahatra zany dia gaga ihany ny tena raha ny ainao niny kabary sy fanehoako-hevitry ny filoham-pirenena iny fa tsy nisy afa-tsy ny fanakanana ny mpanohatra ary fitantarana zany raha hoe fiainany manokana ny atao hoe vie privé zany ny tena nandany fotoana fa zahay zany de ny andro hoe ary isan'izany ny tena nay mianakavy kely ny andro hoe inona ny zavatra tokony hoe inona le plan de relance économique hoentin'ny na ny hoe fitantanana mahomby na mazava tsara hoentin'ny filoham-pirenena am'izao deuxième vague zao na ny fidiran'ilay valanaretina variant eto amin'ny tany sy ny firenena zay zany nandraisanay zany hoe inona zany ny mesure d'accompagnement inona ny tokony atao dia iza manao inona ray zay faharoa zavatra nandrasina ihany koa dia hoe manahoana ary inona no hitantanana mazava tsara ny sosialim-bahoaka zay zany nandrasana mba tsy ho tonga tsoa zany satria tokony ahaka lesona amin'ny zavatra rehetrarehetra satria rahantsika malala tamin'ny vaky voalohany fa be dia be zavatra tsy nandeha tamin'ny laoniny zany teto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony ahaka lesona hoe ahoana zany ny paikady mazava hitondrana an'ilay fitantanana ny deuxième vague fa zay ny nandrasana tao fa ohatrany hoe tsy tonga tamin'izay le izy dia eto zany dia tianao mariana tsara hoe ho an'ny mpitondra hoe inona marina ary azavao marina ny fomba hitantananareo ny deuxième vague na le variant mba hahafahan'ny mpanohatra ary ahafahan'ny mpanohatra mitsikeranareo mba antsianareo na irectifienareo ny tiranareo satria tsy moramora ny etrehana an'io deuxième vague io fa mafy io mafy be io ny etrehana deuxième vague nisy resaka moa teo ny resaka vaccine dia tonga teo moa tam'le hoe mbola tsy hanao vaccine ny firenena malagasy anisan'izany moa ny flou dia nyteny mihitsy hoe za dia tsy hanao vaccine dia gaga tena nanontany tena je me demande fa nareo mpanohatra natao vaccine efa zay mpanohatra natao vaccine dia izy tsy hanao vaccine nefany azadiny fa efa misy ny atao hoe pression mondiale tsy maintsy hanaovan'ny firenena vaccine tsy afaka miala amin'io tsika avako aby ary tadidio tsara fa raha andeha hivoaka ianao dia misy an'le passeport vaccinal zany hoe raha azoko tsara tsy andeha hivoaka mihitsy ve ny flo satria tsy afaka mivoaka eto amin'ny firenena malagasy izy raha tsy manana an'le atao hoe passeport vaccinal zahay efa vita vaccine izy zany matoa mahazo mivoaka raha izay faharo misy fiantraikany eo amin'ny resaka développement économique ihany koa io tsy fanaovan'ilay firenena vaccine satria tadidio tsara fa tsy afaka iainao anatin'izany atao hoe autarcie zany tsika na hoe miolon'olona eto ny firenena malagasy satria tadidio tsara fa tsy afaka olon'olona tsika fa tsy maintsy miaraka amin'ny firenena avy any velany ka tsy maintsy miroso amin'io vaccine io tsika na an'io na tsy an'io fa dia mahagaga dia hoe rehefa zavatra tenenin'ny mpanohitra dia hoe kena ihany rapitso fa mbola manao manœuvre dilatoire androany aloha nefa tsy maintsy anaiky an'io rapitso afaka pitso ary eto moa zany dia mariako manokana hoe hiditra ao anatin'le deuxième vague sika mahamay be io na dia le mesure kely fotsiny ary toy ny kasobosy ny gel ny elanelana ny savony aiza hoe izy ireny any amin'ny faritra any ambanivohitra any aiza koa ohatra iarahantsika malala koa mbola ao anatin'le mesure d'accompagnement tsika zany hoe
reny le petite entreprise reny raha jerentsika ny any velany misy a fond spécial menan'ireny olona reny fanampiana menan'ireny entreprise reny satria mba hampiasa olona reny ary tsika zao am'izao fotoana zao dia raha tsika malala tsara fa hoe efa hiditra ao anatin'le vanim-potoana tena manahira ka mazanga zao anisany efa isolé zany de eo zany eo mihitsy hoe inona le mesure d'accompagnement fa tsy maika fotsiny anakatony fa efa mba nahadiadiana ve manahoana ny fiainan'ny mponinato ary tokony mba nisy fotoana hoe nomena fotoana le olona hoe am'izao nareo a miomana tsara fa am'izao akatotsika io a inona tokony atao ka manahirakirana ihany moa ty zavatra tsy nanapo hoe tsy nanapo an'izany mihitsy zareo mazonga fa tonga de mity tapoka de manahirana zany eo amin'ny atao hoe fitantanana ny raharam-panjakana ndra ny mitondra fanjakana zany any tsy ohatry tsy kilalao hoe fa mila zavatra paikady zany tena mazava tsara ary eo mihitsy moa zany no idirako any amin'iny faritry vakina karatra zay misy anay sy député José eny mihitsy zay a satria de gaga moa zany tamin'ny fotoanandro satria nisy fanehoan-kevitra nataon'ny lehibe amin'ny faritra tamin'ny hainao manjery teto Antananarivo za moa sarotra amiko le tsy haiko aloha médecine any olona rehetrarehetra raha médecine fa za ohatrany tsy mazoto miteny an'le hoe monsieur le gouverneur satria tsy voasoratra ao anatin'ny constitution zany ka lasa misy inconstitutionnalité fa ny azy zany de aloha petrako hoe nanao fanehoan-kevitra teto ny lehibe amin'ny faritra tao a vakina karatra de tsy misy afa-tsy ny hoe mamaky ady amin'ny mpitondra fanjakana ao vakina karatra mamaky ady satria nahoana manaratsy ny solombavam-bahoaka de gaga ianao manontany teny ianao hoe fa maninona mamaky ady ianao vao tonga maly ve olom-botendry maly ve no anakina ny solombavam-bahoaka hoe tsy mahavita ny asany de hoe manakina ny solombavam-bahoaka hoe tokony ametra-pialana fenao no izy olom-botendry ianao mercenaire politique ao vakina karatra ianao ny adininy de hoe président jeune team mamaly ange izy no namadika palitao hoe no nresaka fitiavam-bola fitiavaka reny de androany veny io teny hoe ny député zay voafidym-bahoaka nandritra ny amapolo taona maro de ilaza ianao fa mangidy hoditra amin'ny olona de manaratsy de tsotra fotsiny ihany a ny teniko andray matoa lehibe faritra aza mamaky ady ianao fa ianao voamaly resaka politika no resahana ary voamaly ianao fa tsy manaratsy ny député amapolo taona maro voafidym-vahoaka tao anivon'ny vakina karatra teo anivona Atsirabe ary tadidio tsara fa zany vakina karatra zany a manana ny spécificité na eo amin'ny soiombonana zany na eo amin'ny lafiny économique zany ary ny olona vakina karatra de manana ny fomba fijery hoe tsy misara mianakavy vakina karatra zany dia izahay mpitsokovy de manana an'izany hoe foantra mahay mifanometanana eo amin'ny akasarotana na eo amin'ny atao hoe akafaliana zany hoe ny tia natokavana an'izany zany de ny hoe ny mponiny vakina karatra de manana fahendrena ary mimponiny vakina karatra mba tsy ilazako zatanjato de olona resy lahatra ny filazantsara ka tsy ny olona voatonga maly missionnaire ny olona mercenaire politique voatonga maly no itenenay no tonga any amin'ny vakina karaka ampisarabazana ny mponiny vakina karatra ary ny zava-misy any de zay ny zava-misy any satria zao manjaka de manjaka ny orangisation na ny fantany hoe lokona volondorantsy daholo ny zavatra rehetrarehetra ka rehefa tsy volomboasary ianao de eo amin'ny fiarahamonina zany a de ahilikilika misy profy daholo misy profy zany hitanao tsara reny fizarana reny atao hoe vatsi-tsinjo reny vatsi-tsinjo moa tsisy apahany hoe raha 1 sur 1000 no nahazo tamin'izany atao hoe vatsi-tsinjo zany tao de efa sivanina hoe izy amin'ny volomboasary ohatra zay ihany koa misy le
zavatra ny œuvre sociale zay atao rehetra zany grosso modo de avahana hoe izy amin'ny volomboasary zay tsy volomboasary aza omena ary any amin'ny fokotany any de fa volena zay zavatra zay le ozy izy hoe resaka culture anarchisme de rehefa aveo lasa misarabazana ny olona any aminay satria ny ao ambatra mahazo ny atao ambandrina tsy mahazo lasa misarabazana zany hoe simba le kolotsaina simba le soatoavina eo amin'ny voaka ny vakinakaratra eo amin'ny voakana Tsirabe satria zarazaraina ka ozy izy hoe aza zarazarana ny olona vakinakaratra fizay manana ny atao hoe fiombonana ary olo-kenda ny olony vakinakaratra zay le havako aby zay le havako aby fa tsy volena toetsaina mamoehatra fantatray tsara moa ianao fa raha jerenay ny comportement anao tsy micorrespondre amin'ny esprit an'ny vahoaka ny vakinakaratra mihitsy ny zavatra ataonao na amin'ny fomba fiteninao ary tsy ray no manakiana an'izany fa maro ary raha ijereo amin'ny asa vita tadidio tsara 3 kilometra nge ny pavé vitanareo 300 metra ny lalana vitanareo tara ao Tsirabe de anaovanareo oeraoera tsy ampiapahazato ny lalana ao amin'ny faritra Tsirabe zany de anaovanareo oeraoera hoe tsy mahita amin'ny fampandrosoana ataonay tsy mahita tadidio tsara fa zay na vita lavitra raha fampandrosoana ny resahana zay na vita lavitra raha tsy resaka fotsiny ary zavatra minime io resaka kasibosy io za na vita lavitra ny député na Tsirabe 2 ny tenako na vita fizarana kasibosy 10 fois ny vitanareo na 20 fois ny vitanareo ka tsy zany no entina iriariana fa vakinakaratra de olona mahay manetry tena mahay manetry tena namako mpanao gazety zany ny soatoavinao ny atiny io vakinakaratra io kanefa ny amin'izao fotoana zao tado simba somban'ny mercenaire politique somban'ny missionnaire ny soatoavina zay iainanao na teo vakinakara tadidio tsara raha resaka hoe tao amin'ny faritra io ane ny ala teo ny mpitatana teo aloha mbola nisy vola 2 milliards d'ariary napetraka tao mbola ho avy am'izay moa zay mba manana taratasy maro zay mahakasika an'izany rehetrarehetra fa mbola ho avy raha ilaina le izy satria ho avy ny fotoana satria efa namaky adinareo de ho avy aminareo am'izay zay amin'ny angady sy ny arony ary tadidio tsara fa mila raha ohatrandray zafilemeny ianareo ary tadidio fa raha ataony bilan manerana ny nosy ka ataovy ny bilan zava-bitan'ireo lehibe ny faritra rehetra amin'izao fotoana zao fa ngamba ny lehibe ny faritra mitana ny larana farany ary tokony heritreritra ny olona nanindry azy amin'izany toerana zany fa tsy hoe ny député ny mametra-pialana tadidio tsara fa izahay patron anao tsy manana compte à rendre amin'ny mpanatanteraka izay député fa ny mpanatanteraka manana compte à rendre aminay olom-boafidy ka tokony hojerena tsara fa sady tsy mahalala ny asa mantsy satria tadidio tsara ny asana solombavam-bahoaka zany de 3 kirakira sy mifidy lalàna mampiakatra ny eo amin'ny fanjakana foibe ny fahoriana fa na zavatra rehetra miseho any amin'ny nivo ny faritra iasany ary ny tena ngezabe de ty hoe manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka il contrôle l'action du gouvernement ka tokony fantatry tsara zany hoe rehefa miteny de mba monsieur document telo vao miteny fa tsy miteniteny fotsiny ka eto zany de mariany etona zany fa tokony hijery tsara ny mpitondra fa tsy amaky ady amin'ny solombavam-bahoaka hoe zao na izao ary atram'izay de nanana solidaire ny mpitondra fanjakana tao vakinakaratra fa amin'izao fotoana zao dia mamaky ady de gaga ianao ka eto avako aby de mampita teny ho amin'ny vahoakana Tsirabe
hoe tsika manana ny soatoavitsika, tsika koa manana ny fomba fiainantsika hoe maty ray fasana, velona ray trano, ka tsy ny olona mandalo no animbatsika an'izay fiarahamonina izay. Ary efa hitako fa tady misy kely ihany nefa tady isambatsamaka eny amin'ny fiarahamonina eny, ka aza sombaina ny harem-pirenena satria valeur culturelle atsika izany atao hoe fihavanana izany. amaraparananao azy amarana satria ny afatra farany angamba dia zao nisy message be deaibe nampitondraina teto fa ny message tiako apetraka ihany koa satria ny tenako dia kristianina resy lahatra ny filazantsara dia ozy izy hoe ho anareo mpitondra dia vakio tsara ao amin'ny Timoty voalohany 4:9 ary apitsika ao amin'ny Joba 2:7 ka hatramin'ny 8. Teny atsipy ampomalala nitady atsipy atandroko ny omby avako aby fireneny rahamanana ty tanàny rahamana vakina karatra samy mba te hitondra ny anjara bariky eo amin'izany atao hoe tanindrazana izany ary nitsindriko foana dia ny hoe ny mpanohatra avako aby dia tsy manana fahavalo aniza na aniza fa fireneny raha manana tia ary tanàny raha manana izany vakina karatra zany samy mieritreritra ny asosy atsara n'izany daholo dia samy hotahin'Andriamanitra indray tsika mianakavy ho amin'ny manaraka avako mpanao gazety ao ihany koa moa ny ao amin'ny commune dia makasitraka makatelina tompoko. Eny ary dia isaorana ny député Michel avy ao Tsirabe voalohany nitondran'izay fanazavana sy famakafakaan'izay fa iny ihany koa teto amin'ny miara-manonja aza matahotra ianao fa dia ny tenanay moa dia amaky an'io rehefa tonga any an-trano dia atao vatsy dia mirarisoanao tompoko. Ny vahintsika manaraka dia mpanolotsaina ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Raha vao miresaka hoe Antananarivo renivohitra dia mpanatateraka mpanolotsaina ny tanàna zay foana no miverimberina tato anatin'ny fotoana maromaro zay ka nareo moa hoe aneo hevitra dia misokatra ny miara-manonja araka ny efa nanazavana azy teto nandritra ny fotoana maro zay. Andriamatoa Dadida zay le fahalalananao Andriamatoa Dadida fahalomeravanao aloha tonga eto amin'ny miara-manonja ary dia omenanao avy hatrany ny fitenenana ny amin'ny hoe so dia le dikan'le mpanontsaina ny tanàna mihitsy aloha mila azafaina kely aloha meloha ny dirantsika amin'ny Antsipriana. Ya misaotra betsaka Rina Rabemananjara faly miaraba antsika vahoaka malagasy rehetra eto atoerana sy any ivelany. Izaho izay mijoro eto dia antsoina hoe Dadida na ny tena anarako dia Rakotarivelo Frederic mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo. Ny tiako azavaina kely dia ny hoe inona no natao hoe mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo. Ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo aloha ny voalohany indrindra dia voafidy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Izany hoe nisy ben'ny tanàna lany dia nisy mpanolotsaina lany. Ka ny tsika tim izay isoloko teny eto dia 5 izahay ny ao amin'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo. Ny asanay amin'izany dia maro. Ny ataoko hoe maro satria sahanina daholo ny any Antsaha sy aty Andrenivohitra. Ka tiako azavaina kely ny hoe ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo dia mandray andraikitra amin'le fandinihana ny zavatra rehetra ataon'ny mpanatateraka. Izany hoe ny raha vao mikasika vola zany na teti-bolo io zany na zavatra ho atao zany na ny tetikasa rehetrarehetra ohatr'izay zany na ny fandravana na ny fananganana rehetrarehetra zany dia anjaranay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo no mijery sy mandinika an'izay. Ary rehefa aoriana
dia mandany na tsy mandany le tetikasa na tetibola hoentiny mpanatateraka. Eo zany le hoe miditra n'le hoe délibération. Eo zany misy ady hevitra be da be moa ao zany. Eo ny mpanohana ny fitondrana, ao ny mpanohatra, fa iny moa tsy hidirantsika lalina. Fa ny anjara asanay zany dia manao an'izay délibération zay. Rehefa vita ny délibération dia fofoesika le izy, tonga dia ampiariny mpanatateraka zany lay na tetibola zay tokony ampiasaina ao amin'ny commune na ny tetikasa zay tokony atao. Dia eto manomboka ny olana eto amin'le fanataterahana, satria matetika zany zavatra nolaninay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo dia misy olana rehefa eo amin'ny fanataterahana azy. Ohatra ny fandravahana tsena, ohatra ny fandravahana trano. Reny zany dia tena misy olana be da be. Na hatramin'ny tamin'ny taona 2024 dia efa nisy zavatra nitranga be da be ohatr'izay le izy. Ka eo zany no hidiranay mpanohatra bebe kokoa amin'le izy mba tsy hivona amin'ny zavatra tapahanay tao mpanolotsaina ny zavatra ataon'ny mpanatateraka. Zay zany ny zavatra lehibe tena tsy maintsy arahanay maso. Ya, mazava zay ka mbola fanazavana ankapobeny aloha zay fa ianao hoe afaka miditra hoe tena asiana ohatra mihitsy, ohatra vaingana mba hoen'ny mpianatsia sy hitan'ny olo-pirenena zany. Ohatra zao tamin'ny taona 2024 zao nisy fandravana tsena zay efa ny fanarahana tamin'ny mpitondra teo aloha, ny mpitondra ny tanàna Antananarivo teo aloha. Zany hoe nisy convention zany. Dia io convention io zany dia ohatran'ny tsy nampatsevina anay, tsy nitenenina anay fa tonga dia noravana ny tsena tao Sorano. Tsena Sorano resahako zao. Dia ireo mpivarotra reo anefany nandany vola aman-karena tamin'ny fananganana ny tsena. Zoan'ny mpanatateraka mandrava azy, nefa kosa tokony hisy mesure d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement zany tsy fantatra hoe ravana fotsiny ve ny tranon'ny olona, ny andamin'izena ve sa tsy ny andamin'izena, namena toerana ve izy hivarotany indray sa ahoana. Izahay zao tamin'ity taona ity zany nisy foto-drafitrasa natsangany mpanatateraka ao Behoririka. Raha hitanareo ao akaikin'ny cinéma Soa ao misy tranobe io zany tokony ho afindra hony ny mpivarotra manodidina zany. Nareo ve zany mpanolotsaina tsy mahafantatra atao hoe zato isanjato momba n'ireny zavatra sa hoe aty amin'ny anao manjerina? Raha le fikarakarana zareo amin'le famiatrahana an'le olona ao aloha dia izahay aloha dia tsy mahalala ary tsy mahazo vaovao. Dia amin'izao fotoana izao zany raha le mesure d'accompagnement ny resahako dia raha ny hevitray aloha dia tokony mba nojerena mialoha ireo rava-tsena ireo ka mba anisan'ny voalohan-daharana ireo rava-tsena ireo ho ampidirina ao anatin'le tsena ao Behoririka. Raha izay aloha izay ny hevitray. Manarak'izay iresaka kely koa momba ny tsenankomma. Ahoana koa io ohatra ny tsenankomma zany io zany efa tapaka atao aminay fa kosany araka le lazaiko teo le mesure d'accompagnement dia hitanay fa tsy misy. Satria nahoana valy volana ny mpivarotra no asorony eo, valy volana izy no asorony eo hoaizy izy nanapa-kevitra ny mpanatateraka fa apetraka amin'ny manodidina ny komma 67 eo zany zareo, nefa kosa tsy nanaiky eo mponina. Dia hoaizy ary ireo mpivarotra le mponina ao toerana ny tsy manaiky hoe manimba ny ino moa zany ny environnement sy ny sécurité anony mampatahotra azy. Tsy omeko tsiny
le ponina fa kosa le mesure d'accompagnement tokony natao mpanatateraka ny tokony diniana miloha efa nifampiresaka tamin'ny ireo mpivarotra ireo very ny mpanatateraka sa tsy ahoana nametrahana an'ireo aiza izy no apetraka ireo mpivarotra ireo dia mamelona olona amanjatony maro kanefa n'izy tsy afaka mivarotra varotra ara-dalàna ireo mandoa-patante ireo ka izay zany ny olana hoe tokony hojeren'ny mpanatateraka zany ny vahaolana ho ametrahana ireo mpivarotra izay nasorona teo mandritra ny valo volana dia ahoana fipetraka ny raharaha am'izao zany samy mbola eo zany atreto aloha zany mbola tsy mbola nahazonay vaovao aloha fa mbola mijanona am'izao zany dia mbola tsy mivory zay fa amin'ny herinandro zay vao manomboka session dia eo zany zay no anontany hoe ahoana marina momba n'io tsena io ohatra zay zany le zavatra tiako entina eto anatrehanareo dia manarak'izay eto indray amin'ny olotsotra ny tenenako hitantsika amin'izao fotoana izao fa mirongatra dia mirongatra ny covid izay atsotsika amin'le hoe variant avy any Afrique du Sud dia io zany mba angatahako voalohany indrindra aloha amin'ny tsika vahoaka n'Antananarivo sy vahoaka malagasy rehetra mba hanaja an'ilay elanelana sy mba hanaraka ny toromarika rehetra momba amin'ny fahasalamana raha izay faharoa mitodika amin'ny maha olotsotra ny tenenako mitodika amin'ny mpitondra fanjakana aho hoe mba jereo akaiky le momba n'io fanaraha-maso ny fahasalamam-bahoaka io satria isika tsy manana tsika moa zany tsy mbola mampiasa n'le vaksiny dia eo zany tsy maintsy mitandrina zany ny tsirairay amin'le izy ka miantso an'ny mpitondra fanjakana mba hanara-maso an'izay fahasalamam-bahoaka izay satria ny fahasalamam-bahoaka tena sarabety zay angamba ny atreto aloha fa tahiverina kely fotsiny fa nisy saika adiniko tahiverina kely fotsiny any amin'le mesure d'accompagnement tahiteny amin'ny mpanatateraka fotsiny hoe matoy ianao mipetraka eo dia tokony alalan'ny zavatra tokony atao zany hoe gouverner c'est prévoir zay zany tiako ampitaina hoe mba jineo akaika le momba n'le reo vahoaka n'Antananarivo reo zay angamba no andraisako fitenena eny ary isaorana Andriamatoa Dadida zay mpanolotsaina ny tanàna moa izy eo anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra avy amin'ny atoko tiako Madagasikara fa nyteniko izy amma olotsotra azy eto akaiky eto ihany koa Andriamatoa Papalala raha vao hoe Papalala zany tsy malala an'izany ny eto amin'ny tanàna n'Antananarivo maherihery fitenenana sy ny sisa eo ihany koa maha olotsotra anao ianao moa avy amin'ny tiako Madagasikara ihany koa mpanolotsaina ny tanàna dia fahalmerabanao aloha ny miara-manonja menanao avy hatrany ary ny fitenenana taorianan'ireny fanazavana no entin'ny filoha teo aloha Dideratsiraka ireny teo ihany koa ny filoha perinasa izay nitondra ny fanazavana zany tamin'ny sabotsy anao avy hatrany sihatra ary dia misaotra Dany mamia fitenenana amin'izao Rina Rabemananjara amin'izao eto amin'ity fanasananay eto amin'ity miara-manonja ity marina tokoa fa raha ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia manalasala ohatra ny vozona koa raha jerena ohatra ny nofony rehefa tonona totolana ary mahatonga an'ilay teny gasy zay mihitsy vakiko tany amin'ny bokiny tao amin'ny lovako tedisy zay manao hoe raha dinihana raha jerena dia tantely fameandrina fa rehefa dinidinihana fambombary fameny ambo zany misy eto amin'ny firenena raha jerena ny fanampanantenany eto amin'ny be da be ary dia matoro ny vahoaka malagasy matoro ny vahoaka malagasy reny eto ny isaorako an'Andriamanitra satria Andriamanitra mbola tsy mandao amin'ny vahoaka malagasy ary isaorako anareo miara-manonja satria ianareo nanetana ianareo namoha
ny zavatra misy milaza ny fahamarinana ka mahatonga ny malagasy a misaina hoe zay ny zavatra misy eto tsy navela iaino an'izany ny vahoaka malagasy rina da nifa tena mampalahelo za tena miteny anao fa ny ray aman-dreny indraindray ny ray aman-dreny andrandrana ozy izy tsika malagasy a lasa anafenana ny losolo ny aina sika nisy kabarina filoham-pirenena telo mifanesesy teto ny teny ny président Marc Ravalomanana dia izy ny teny voalohany izy dia nanazava izy dia ny teny ny président Didier Ratsiraka dia ny teny izy amin'ny maray aman-dreny azy dia teny ho raisiko satria ny président Ravalomanana zany a be da be loatra le efa nandritro ny 12 taona tsy nisy gazety tsy maintsy voalaza teto amin'ny gazety teto Madagasikara farafaratsy ny gazety anankiray milaza ny anaran'ny président Ravalomanana tamin'ny président Ratsiraka farany teo mialatsiny fa ray aman-dreny président Didier Ratsiraka fa dia raha nataonao ny président teto amin'ity tandrana zay nge ny ainany zany zay ny ainan'ilay fampianarana ny herinandro frantsay herinandro malagasy dia zay koa tany ambanivohitra ny ainan'ilay menaka namidy tamin'ny sotro laharana dolo ny PPN teto hatramina vato teto na brika dia misy anarana ary tsy azo kitihana raha vao kitihana dia rombo reny a fo amin'ny efatra maraina tena zany izy amin'ny roa maraina milahatra aloha vao mandeha mianatra dia indray mbola tsy mahazo fa avy any ampianarana indray vao milahatra soratana amin'ny ny ainana teto zany teto amin'ity firenentsika ity zany ianao nefa ray aman-dreny izay dia manaja anao amin'ny maray aman-dreny anao a be da be nefa voalaza teto amin'ity miara-manonja ity fa mametraka anao amin'ny maray aman-dreny anao zahay dia tsy te mibetsaka momba anao itsony koa fa ianao ray aman-dreny a dia engany ianao mba hoen'Andriamanitra tanjaka sery a ameny fanahy mba hijerany zavatra tsy nentina atao teto amin'ny firenena tika samby bebaka tsika sianao zay ny amin'iny reny inteny ianao teo hoe kabary ny filoham-pirenena marina tokoa fa samy ny eno an'iny mba nijery ny eno hoe za tena mba nijery sosialim-bahoaka ny tena mba nianona tao anatin'iny fa indrisy manko fa miverina tary amin'ilay nataon'ny président Didier Ratsiraka ilahatra indray malagasy ampiasa karine epokotany lasa miverina menana tsakipopy anetsika izao ilay tao amin'ny namana tao amin'ny conseil municipal ny teny ohatran'ny tsaroko ny teny an'io voalohany hoe avereny le tsakipopy nataon'ny président Didier Ratsiraka taloha dia io verina amintsika amin'ny tsena mora io ankizy kely be da be zany hoe tsakipopy miova endrika avy ny tianareo tsakipopy miova endrika ity lasa zany hoe izy nisy ricantonier dia lasa ny ankizy no milahatra hita le izy hoe tena vahaolana ho an'ny malagasy fe io fa ny fahitana an'io dia tena pozina ho an'ny malagasy satria miamahantra amin'ny malagasy ary eo ny tokony eritreretiny vahoaka malagasy za eto tsy amin'ny mpanolotsaina Antananarivo satria za vahoaka malagasy dia mahatsiaro hoe tokony eritreretra ny vahoaka malagasy fa rehefa miamahantra isika dia tsy afaka hiteny tsy afaka anao neninenina tsony zaran'ny olona azy tsika tsy afaka miteny anaovany sitrapony sy anaovany izay adaniny kibony eo amin'ny fitondrana rehefa tsy mihetsika ianao rehefa anony ianao ny sakafo hohaninao androany efa rapitso nefa marapitso votadiavinao volandoavana azy dia tsy afaka anao enenina tsony ianao reraka rehefa reraka ianao dia inona moa no ataonao ary eto ty zavatra ny zavatra misy zay nitaraina ny olona ny anao arrondissement hoe rehefa mba mandalo renareo ka mba misy namana mandalo amin'ny miara-manonjo eto moa zao ny tenako zany dia miakatra eto dia manazava hoe sahirana ny malagasy indrindra reo mpiasa reo malagasy zay mindrana vola amin'ny banky amin'izao fotoana izao ny eritreritra na tsara ny fari-piainana izy tamin'ny taona 2020 iny fa nisy an'iny confinement zay efa herintaona mahery zay tsy nandeha ilay volany samborona lasa tany amin'ny zavatra fa satria tsy nandeha ilay tetikasa zay tokony atao banky tsy manaiky fa tsy maintsy tako ny volany aminao lasa mampalahelo hoe vola kely tsy tokony tsy hoforoana sisa noentina any amin'ny vady aman-janaka anika voaraisina ilay vola ambiny any amin'ny banky afaka 5 andro tady vola indray ilay olona ny sampitra ny banky mba jereo ry fanjakana mba jereo io fa tena sahirana ao anatin'io vahoaka malagasy ka raha-pitso raha afaka pitsika hitrosa daholo indray reo mpiasa reo aiza no alehandreo reo ny mamely mbady aman-janaka sa tsy hitantsika mpitsakatanareo mpitora ve reo eto dia taritika ny saintsika manao hoe jereo ny vahoaka malagasy fa sahirana ndresaka covid atsika rasahany namana rehetrrehetra teo zany za koa dia mba nahatsiaro an'izy io fa tena tsaroko hoe io CVO io ange ka nizaraina tamin'ny barika teto Antananarivo tondra tavanky ray litra sy tapany dia milahatra dia mahazo ino no hoanitsika teto
fa maninona moa ny io ihany za eto zany a be da be ny fitika malagasy pikaroko na pikaroko malagasy miresaka momba amin'ny fanafody be da be izy ireo ary be da be io nampiasain'ny malagasy any atokantrano ny tsirairay aby any fa nomena tombon-dahana ity orinasa malagasy anankiray ity ka ny fitondra fanjakana mihitsy a no niezaka nanao ny fanentanana publication nanaovana an'ilay zavatra misy dia inona ny zavatra misy anefany raha izao angely izy ohatrany tena ohatrany any amin'ny vanialany ny vahoaka malagasy tsy any amin'ny evoka ravy tsara sisa ny tena mandeha nefa dia atao inona ry vola malagasy tokony na minona raha zara iny io ho an'ireo mpikaroko rehetrarehetra dia mba manana ny maizy azy mpikaroko malagasy tsy ilay zavatra karoa amin'ny malagasy ny ratsy eto fa politika hitantanana an'ilay fanafody zay lazaina fa fanafody nefa aveo manasitrana io ndray no atao io ndray ny tenenina hoe ny havanay nanasitrana tamin'io ka ny havanareo sitrana tamin'io fa ny havanay maty maty ny covid ny havanay be da be ny tavoangy hitanay tao an-tranony tamin'izy maty hitanay zany tsy fantatra aloha io ve na faty azy nahoana fa maty izy ary eto a tarika ny sain'ny mpitondra fanjakana mba jereo ihany folo ny mandevina ny havana maty covid eny tompoko mafy ny mandevina havana maty fa zay nanana havana maty ary nanana namana maty tao anatin'io covid-19 fa zao ny zavatra misy raha olona folo eny zay moa ny lalàna hoarahana any izay fa raha mavetivety eo amin'ny fitopolo kilao angely razana lanjaina ka 1 kilometra ny lanjana azy satria ny fasanandevenana azy na ny fasambe publika andevenana azy fosy commune sahirana ihany angely olona eniny atao ahoana zany ataontsika ahoana reo olona reo fa dia zay moa ny zavatra misy asa amin'ny fanjakana ave hijery zavatra mety efa mety maitreritra kosa amin'ny fanjakana hoe azo anampinan'ireo olona reo mba hatonga an'ilay razana any amin'ny anina angamba raha izay no izy fa zay tena miteny hoe malagasy mafy amin'ny malagasy ny maty ary tena anisany ty covid-19 ty reo tompoko dia tena anisany mampisaraka ihany koa mampisaraka ihany koa mpiaramonina indrindra fa ny fianakaviana tsy afaka mandeha miditra tsony any an-tranon'ny fianakaviana ny mitsidika marary tsony ny fianakaviana fa samy efa mialangalana sisa maty ary ty folo vao miasimba ny toeka ny fiarahamonina atsika le malagasy tokony fanampy tsy afaka mifanampy itsony satria nahoana samy rerakako samy nonako fampiayako etsy an-dany ary eo dia tena lasa manao hoe tonga rehefa aveo ary tsy nitsidika anay akory ianareo ko nareo me ohatrany efa mikokoaka dia elaelan'ny olona zay le izy ndray aman-dreny tsy afaka mandevina ny zanany tamin'iny taona lasa iny tsy afaka mandevina ny zanany ndray aman-dreny ka eo no manahirana io fa tena tsara jerevana mangono ahoana ny maha-olontsotra anao indray eto ny fahitanao an'le vaksiny efa petsaka zay faneho-kevitra teo zay fa amin'ny ray aman-dreny anao amin'ny mampandinika anao ihany koa ahoana ny fahitanao azy miainga tamin'ireny le hoe asiana andra na otsondroma dia avy eo nandeha dia tamin'ny anatra tany am-pianarana zany tsaroko vaksiny io fa zao nohatra ny définition izy hoe ny vaksiny rehefa atao amin'ny olombelona dia manalefaka lay fidirana lay aretina raha tonga ao aminao izy zany hoe miamanalefaka amin'le ao amin'ny vatanao zany efa tsy dia mahery be tsony lay otrika aretina na lay aretina rehefa tonga ao amin'ny vatanao ohatrany hoe vaksiny kodrotro ohatrany hoe vaksiny ohatrany zany nisy ohatran'io ange teto amintsika teto Madagasikara zay kosa tsokony tsara-tsarovana hoe nisy vaksiny grippe teto atao izy io tao amin'ny Institut Pasteur ary nisy tena nalaza be tamin'izay fotoana zay hoe atao any amin'ny pharmacie anitra ny tsaroko mialatsiny manonona an'ilay izy eto fa manao vaksiny zany tamin'izany hoe grippe nisy hoe manao nahena ny prix an'izy io tamin'izany tsara zany ilay vaksiny satria mampiena indrindra fa amin'izao andro ianantsika izao fa zao nisy ty tena tsaroko lasa resa be manko izy io hoe ary tena ohatrany teny fampiororona hoe teny mampatahotra ihany na teny ohatrany hoe sanatria feny fankahalana ve ny tenenana hoe nareo mpanohatra natao vaksiny voalohany ny vaksiny eny tsaroko tamin'izy io dia zao tsy nieken'ny mpanohatra teto ary ny tenena mpanohatra nandoman'ny mpanohatra latabatra mihitsy hoe aza atao kobay aza atao fanandramana aza atao fanandramana amin'ny vahoaka malagasy tsy anaiky an'izany satria nisy volatra ny nandindingy tenenina tamin'izany fotoana-drano any ampita no mena zay manao an'io vaksiny io dia zany natonga ny mpanohatra taty ny teny hoe aza atao an'izany ny vahoaka malagasy aza atao fanandramana tsony ny vahoaka malagasy fa ty zavatra efa vita andrana avy any amin'ny zareo tany amin'ny nanao azy tany matona lefa na paritany efa vita andrana izy efa vo dia mampiasa an'le izy ka raha
ny vaksiny ane tsy hoe isa ndraitrarehetra dia navita nanao vaksiny teto ny zanaka malagasy teto tsaroko nanao vaksiny nalefa kozatra efa nanao izy a fa avy eo a nisy fahavoazana kely indray ny taolana tato amin'ny anina ny tato efa nanao izy zany hoe tsy ny rehetrarehetra akory no voan'izany fa mety misy ray isy amin'ny arivona ohatra zany angamba ka ny vaksiny a rehefa tonga eto aleo ny vahoaka ataovy tonga eto fotsiny dia aleo ny vahoaka ny safidiny tena na anao izy na tsy anao hoe ianao zao anao sa tsy anao raha ohatra hoe tonga eto za raha tonga eto ny vaksiny anao a anao raha le vaksiny voalaza efa nataon'ny tany Eropa fa tsy hoe vaksiny ataontsika eto Madagasikara mbola tsisy ninona za raha eto ndray vaksiny atao eto tsy misy le zavatra raha io raha tsy misotro ya dia ahoana ny fahitanao ary ilay fiatraikan'ilay aretina amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiariny isa-tokantrano asa-piarina fitadiavana efa natsidika kely ihany teo a tiako mahidirana misimisy kokoa satria ianao zao ray mpianakaviana manana ankohonana mananjanaka ahoana le asa-piarina manoloana ny tiraraha ty ny asa-pioretrika Madagasikara ange aloha raha jerena zany zao dia zao hoe tsy dia mifototra loatra ntsony satria efa miasa hirana ny olona tsy nisy an'io aza tany am-piandohana sahirana ny olona vao maika fa nisy an'io koa efa nanora esan'ny olona aza efa kely ny olona efa nona rehefa miasa ianao a raha ohatra le olona ka navita asa izy ohatra nitatsara izy navita atsasako ny vala ray izy telo mianaka androany dia tsy afaka manao vizana intsony izy tsy maintsy tandrovana ny aina le avizanana koa manko zany ny tena mitarika an'ilay aretina ho tonga ao aminao dia rehefa ohatra ka tandrovana ny aina kelikely sisa ny asa vitanao kelikely ny fidiram-bola hiditra ny aminao dia zay no navoantsika tamin'iny heritaona lasa iny mbola vitsange ny maty sy ny voan'ny Covid teto amintsika nefa nidira confinement tsika dia tongotsika dia nandray fiapetra dia ino na fiapetra ny etraika daholo miatra mivantana any amin'le mpamokatra dolodolo ny zavatra rehetra zay natao io le fantenaiko teo ary nisy an'ilay nitenaiko teo hoe le volan'ny samboronao tsy nahavitanao ny zavatra tokony ataonao ny asa tokony ataonao miembotra dolodolo dia mandreraka zany mba tsy ilazako hoe mandreraka ny toe-karena malagasy a na ity aretina ity na zao izy iainantsika zao aza ya ka amara-paranantsika azy amin'ny anjara fitenenanao inona ary no atao hoe zavatra tianao hoamafisina ho an'ny vahoaka ataontsika menakavy eto ary le Covid tsy misafidy hoe ty tima dia tsotratra na hoe ty tsy tima ty mpanoana amin'ny fanjakana dia tsotratra fa rehefa tratra dia tratra ny atao amin'izao fotoana izao mba azahoan'ny malagasy mifanerasera aloha zany dia fandefa SMS mifampahery zay amin'ny maha-kristianina tena mifampahery satria tsy afaka itsony ianao a mandeha mitsidika ny havanao marary sa tsy fantatra tsony ilay aretina tsinona hoe tsy afaka andeha ho any ery amin'ny voara dolodolo angia akory ny rehetrarehetra fa rehefa marary ianao dia mandeha areto mbola isaorako ireo dokotera privé tena misaotra an'ireo fa reo tena sady miasa andro koa reo miasa alina ilaharambe any amin'ny bisana misy an'izy ireny piasa fahasalamana tena isaorako piasa fahalasana ray manontolo satria ny zavatra misy atsony izy reny tsy na fiarovana aza ange atao hoana fa dia mena mitsabo olona izy manao ny ainy tsy ho zavatra izy amin'ny dia misaotra anazy misaotra mipiasa amin'ny fahasalamana rehetra mihitsy ary mpiasalamana koa aza hitako any amin'ny SMS any mifanetana amin'ny olona tsirairay dia tokony hifanetanatsika malagasy andao ifampitsinjo aza ty kely fa andao ifampitsinjo raha misy azo ifampizarana raha misy fanafodina asitrana anao mety azonao navoy ianao dia hitanao fianakavianao fa natsitrana hoe ty mba nampiena n'ilay aretina apartao any namana fa tsy vita lay raha etsiara 100 000 ariary ange zao vao mandeha dokotera ianao reto mifanafody reto mandeha ao ny ndretrrehetra tsy ampy zany sahirana ary malagasy rehetra tsy ary havitan'izany fa raha misy ny azo atao miarova tena andaotsika ahoana moa indraindray ange hoa le zavatra apetraka indraindray somary mampime ihany io le mbola tena enkitare ohatra mivozona koa ihany azay na nielanelana ray metatra anna taxi borosy ianao mifampitakisina eto ny dirako anaty commune urbaine Tanariva mampanolo-tsaina dia tena kimoramorana en'ny malagasy rehetra aza fa ny tenytsika atao amin'ny commune urbaine Tanariva hoe omena zelona ny taxi borosy ianao tao mihitsy tamin'ny dia mizara zelona isika
fataisytsika no zara nisy association mety namena fahefana izaran'ilay izy fa rehefa tapitra vele tao amin'ny commune zay tamin'ireny fotoanandro reny hoe reto mifanomezana omena ny zaraina dia tsisy tsony le izy masahy miteny hoe tsy ny zara tsony zay fa tsisy le izy fa zay mandeha bus za moa tsy dia mpandeha bus matetetika ihany koa mandray fa tsy hoe tsy dia mandeha loatra fa tsisy bus mizara zely zany tsony zao nandeha bus aho zao nakaty tsisy mizara zely zany tsony zao vola mikirakira nefa ny aretina voalaza ngereny hoe ao anatin'ny adiny telo na adiny efatra volany taratasy ny otrika aretina vola sy mifaneraserany dia maninona ny atao apahany ohatr' zany atao ilay taxi be etoko indray koa dia miteny atao asiana DDT tena atao anaty taxi be fa zara raha sindry zalala izy tsaika atahorana ve no lany ilay zavatra babenao an-damosiny iny dia tsy araka ny tokony izy ataovy ara-dalany rehefa lany dia miteny ny commune hoe tsisy io dia anjaran'ny olona afaka miteny ange rehefa miteny antsika hoe tsisy io dia anjaran'ny olona mitady mivahaolana anaovany antenany mba afaka manomana izy vao hialany an-tranony hoe na alcool raha aloha entiko dia hoentiko ity iarovako ny tenako sorako amin'ny tanako ohatra na ohatran'izany fa itsika mampanantena olona tsy haitsoniko ilay izy hoe ilay olona ametsika an'ilay izy hoe tsy mampiasa an'ilay izy fa tsisy biso mizara an'izany tsony tompoko zay dia be da be ny aretina mahery raisy ny andraikitra indray matoben'ny tanàna za eto dia miteny anao raisy ny andraikitra fa ianao zao no eo ianao zao no aretina ny tanako mpitondra fanjakana rehetra raha mbola isika ray aman-dreny satria mpitondra fanjakana dia ray aman-dreny daholo na inona asany eo rehefa mitondra fanjakana izy na ray aman-dreny daholo zany amvoaka malagasy raisy aza mifanilikily fa raha mbola ifanilikiliky andraikitra eto foana isika dia latsaka katerena vahoana malagasy sahirana tsy manakatenaina intsony izy tsy manakatenaina intsony izy satria tsika zay nomena andraikitra aza manilika any amin'ny hafa dia lasa farany manilika izy anjosy izy andiso za say ianao dia ianao manao hoe za manteny hoe ianao dia ahilikitsika amin'ny olona mipanohatra ny an'lianao président Marc Ravalomanana ny an'liandray ny andraikitra zay tokony ho raisinao izy eny afara voatra raisy ny andraikitra eo président ianao zao no eo aza miteny hoe satria rana ianao zao no eo za dia miteny aza mihitsy ianao zay tenen'ny olona raha ohatra ka mety mahasoa anao raha mety amin'ny fiampiaramonina aminao ianao zao no eo dia ataovy zay mampety mivoaka malagasy ianao zao nitarika mivoaka malagasy miatrika amin'ity Covid-19 ty za mampahery anao satria ianao no eo dia engany mba tena jerevo reo vahoaka malagasy efa sahiranareo raha reo mbola miatra andray mandeha sahirana anao izao ho izay tsika mianakavy ataovy zay tokony ho atao eny ary isaorany pampalala nitondran'izay faneho-kevitra sy fanazavana zay izy moa tsy hivitsika ihany fa akoatrany hoe maha-olotsotra azy dia mpanolo-tsaina ny tanàna izy eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izany mirary soanao tompoko nanaiky mivahiny teto amin'ny miara-manonja mito ihany ny fandarantsika vahiny manaraka indray raha tsy mba zafy Célestin raha vao miteny an'izany dia olo-pirenena ihany koa anao eny amin'ny boribory-tany fahenina ny tena afantarana anao zany raha hoe boribory-tany fahenina dia Ambohimanarina ny dikan'izay Ambohimanarina sy ny manodidina rehetrarehetra iny fary miarabanao tompoko ny miara-manonja eny tompoko misaotra anao monsieur Dany Rina zafady Rina raha be mananjara misaotra anao Rina ary dia fialy miarahaba ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra eto dia mamela anao Rina aloha mba hitotsika amin'ireo havatsika zay marariny zany Covid-19 zany dia mampahery azy ireo ary dia mirary kora mirariny mba ahazon'ireo fahasitranana aingana dia aingana ary ho an'ireo zay efa namony aina dia miondrika ny tena ary mampahery an'ireo avany ataontsika hoe nandao azy ireo misy tenin'Andriamanitra zay amin'ny anaran'ny tompo moa no tenenako azy hoe aza malahelo ny fonareo minoa Andriamanitra ary minoa akio fa ao amin'ny tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy efa nilaza taminareo aho hoe andeha aho dia hanamboatra fitoerana ao anareo ary raha andeha aho hanamboatra fitoerana anareo dia mbola hiverina indray anahandray anareo ary zay toerako no hitoeranareo everina fa
efa tafapetraka amin'ny toerana sahaza azy a reny efa lasany lohantsika reny a ary dia miandry ny fitsanganany tenany maty a eny atratran'ny Abrahama ko dia samy mahereza isika malagasy a ho lavitra zany Covid-19 zany arina miara-manonja ny misy atsika eto za zany a dia milaza ary fizany moa ny fiainantsika eto hoe miara milaza ny marina koa tsika miara-manonja dia sady miara milaza ny marina zavatra efatra aloha no entiko ifampizarana amintsika menakavy ary dia anisany moa tiako itodiana manokana ny eny amin'ny boribory tany fahenina zay atao hoe ny fidia ho mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo teboka voalohany ary a dia ny toe-javatra anankiray izy ataoko hoe mampalahelo amin'ny tanin'ny commune eny amin'iny boribory tany fahenina iny aiza tsara moa izy io hiteo mihitsy ary efa fanomea an'le teboka aloha rina raha sitrakao ny faharoa dia iresaka kely an'ilay CMH na le hoe code municipal d'hygiène resaka fikolompahasalamana io ny fahatelo a ny tenako zany dia manambara amin'ny fanatretena fa mpanabe ary dia misy tiako ifampizarana zany a ny amin'izany resaka fanabeazana zany ary amin'ny faefatra moa mba misy samihafa kely dia kely a amarana koa ny zahatra mba tiako ifampizarana eto amin'ity a miara manonja sy miara milaza ny marina ity ny voalohany a fandaliniko reo a ndalaniko reo a dia ny hoe ny toe-java mampalahelo amin'ny tanin'ny commune eny amin'ny boribory tany fahenina misy tanin'ny commune tompoko zay fantatra amin'ny anarana hoe garage administratif ary raha ataotsika hoe amin'ny titre dia hoe abattoir zay ny misy anazy io a dia ao akaiky ny pompier mifanila amin'ny pompier ao amin'ny tanànana Ambohimanarina ao moa izy io tanin'ny commune io zany a araka ny situation juridique zay ny tenako moa anisan'ny manana an'izany ary za moa eto zany dia ary zay lela zay koa hoe marina miaraka amina dossier eto dia mbola iresaka CMA tsika manana zany boky CMA zany eto io a tanin'ny commune io a zay vao marina tsara ao amin'ny certificat de situation juridique appartient à la commune any commune mazava tompoko le izy zany tany zany a alao fa filazana marina ny resantsika eto a za aloha tsy ameny abeny satria sao mifandiso fa lehibe de lehibe avitana lycée tompoko zany avitana complexe sportif tompoko zany avitana CEG tompoko zany raha hoe tena andray andraikitra ny commune fina zava-misy eo amin'le tany zao ny zava-misy eo amin'le tany zao a dia garage le izy zay zany a nisy fidinana ifotony natao a satria amintsika amin'ny teny zao zany a dia efa misy ny fanadiadina investigation a zay ampanaoviny monsieur le maire zay tena isaorako azy satria za moa zany ny tena ny teny hoe oka monsieur le maire aza sina manœuvre dilatoire aza sina ny hoe de poids de mesure ka rehefa inona dia hoe atao an'izao a mitovy même situation ohatran'izao a fa rehefa aniza avelavela fotsiny amin'izao dia isaorako mihitsy monsieur le maire mandray andraikitra amin'izao fotoana izao a midina mijery ifotiny niaraka tamin'ny directeur ny tenanay a dia nidina nijery tany malalaka be tany mbola ho avy eo moa za monsieur Rina fa tany malalaka be le izy fa toizako aloha le fanazavana hoe fa izy io zany amin'izao fotoana izao a tsy ny commune intsony tompoko misitraka izany tanin'ny commune zany fa misy olobe grand avao amin'ny commune no misitraka an'izany ataotsika hoe
tany ngeza be tokony asony vahoaka eny amboribory-tany fahenina eny Ambohimanarina eny. Raha manao tantara kely Rina, satria za miteny aminao hoe ty amiko ty ozy izy ny dossier reto amiko reto ny dossier ianao angamba moa ny afaka somary mijerijery kely an'le izy ato. Dia zao raha fitipitiniko kely tamin'ny taona 2014 zany dia zay le fandaminana teto Antananarivo renivohitra, PDS ny mitondra ary dia nisy zany ny délégation de pouvoir zay nomeny ny conseil municipal tao anatin'ny conseil ho an'io PDS io, ary dia tao anatin'izany indrindra no nanaovana an'ilay contrat de bail amphithéotique 50 ans ka nazony io ray aman-dreny lehibe ao anatin'ny commune amin'izao fotoana izao io, an'io tany commune io 50 ans tompoko nanomboka 2014 io. Raha ataovana ny compte amin'izany Rina hoe amin'ny 2064 zany voatapitra zay bail amphithéotique izay, zany hoe ny ankizy heritaona amin'izao zany mbola tsy sitraka ny hoe inona mba azon'ny vahoaka n'Ambohimanarina sitrahana ny amin'izay resaka tany ho an'ny commune eny Ambohimanarina izay. Eto dia mbola manohy ihany te anontany ianao fa izy io zany dia miofa loyer averiko indray mandeha ihany fa misy dossier eto ampelantanantsika miofa izy io 20 millions d'ariary araka ny contrat zany 20 millions d'ariary. Ataovy tsara ny compte Rina fa raha divisé par 50 zany dia 400 000 ariary par mois. Ary dia efa nambarako aminareo teny fa ny angiza n'ilay tany zay mety avitana lycée tombotsy homeopapana be, zay ahitana avitana complexe sportif tombotsy be ho an'ny vahoaka eny Ambohimanarina izany. Entoko antany io kely ary aloha tany kely ahoana moa ny anjara andraikitrareo amin'ny mpanolontsaina ny tanàna manoloana zany hoe ity manjao toe-javatra anankiray fa ny hoe zavatra rehetra zany zay hoe araka ny nazavainy namanareo teo hoe rehefa hoe tanterana dia malohany anaovana azy any amin'ny mpanatanteraka dia hoe mandalo amin'ny mpanolontsaina ny tanàna. Ianao mpanolontsaina raha teo inona le andraikitrareo zany manoloana ny le izy efa nandalo tao aminareo ve io sa mbola hojerena sa hoe ahoana dia mpanolontsaina ihany koa ve nivon'ny tanàna Antananarivo tena tsy fampiresaka mihitsy amin'ny mpanatanteraka eny na dia hoe ny tsefatsefany eny ara satria mijerenareo ny vahoaka jerenareo vahoaka manoloana an'le raha Rina zay indrindra le izy ny tenako zao no nitondra hanio dossier voalohany amin'izay dossier kely teo ampelantanako teo anivon'ny conseil municipal dia nanahoana nentina teo le izy ary nangatahako nanaovako pétition zany doléance ny hoe mangataka mba nijerena nyty dossier ty teo anatrehan'ny fivirina assemblée générale zay nirahana tamina Andriamatomera izany dia nisy fotoana ihany moa somary ohatran'ny hodikodina tsy nresahana teo dia rehefa ho avy indray le fivirin'ny conseil municipal dia nangataka mihitsy ata monsieur le maire oka re tompoko oka le manœuvre dilatoire mangataka mba raisiny andraikitra fa misy io tany io zay voalaza fa an'ny commune ary dia efa mandeha hoe taminao teo ny investigation amin'izao fotoana izao fanadiadiana amin'izao fotoana izao fa mbola miandro moa eto tsy misy hoe manendrikendrika amin'inona na manendrikendrika amin'inona fa mbola miandro ny fanadiadiana fa zay zavatra efa fantatra fotsiny aloha dia ny hoe an'ny commune marina izy io ary nanaovana contrat de bail amphithéotique pour 150 ans izy io zay ny lehibe ao anaty ray aman-dreny be ao anatin'ny commune amin'izao fotoana izao no manao an'izany contrat zany. Ary eto Rina dia tena te hilaza hoe manako zany ny amin'ny hoe fisiany népotisme ao anatin'le izy hoe zay sam'izay ihany satria ny vadiny io ray aman-dreny lehibe io
tompon'andraikitra ao amin'ny commune no misy soratra amin'io contrat io zay mivadydray rina tia ny taratasy ty oa fa afaka mijery ianao fa sarotra angambany hoe andao ataontsika ohatran'izao sa andao ataontsika inona sa andao ataontsika inona fa misy misoratra ato daholo zany ary eto mbola averiko indray mandeha rina mifampahery aloha am'le ahoana zany mety toy an'le izy miara milaza marina eto fa tsy miara manonja fotsiny nitoy an'izany zao satria zao efa misy fanadiadiana ny tompoko ty moa asana mety azo jerena na tsy azo jerena fa misy plan ty ataoko hoe mbola plan tena tsotsotra ihany angamby izy ty fa ity plan ty kosa zany de fa milaza hoe ity lay nanaovana belle amphithéotique ary ty ambany ty zay clôturé miaraka am'ty zay lasa nio ray aman-dreny lehibe io de mbola terrain communal fa sy tafiditra ao amin'io bay amphithéotique io dikan'izany zay zany zao de fa zavatra goavana be zay hoe misy terrain tonga de tsy tafiditra ao anatin'le belle de ny commune zany amin'izao fotoana zao tamin'ny alalan'ny directeur zay nidina tany ny directeur ny cellule de bonne gouvernance nidina tany ny directeur ny lutte contre la corruption nidina tany ambany tany de nahita tokoa hoe ty le terrain ty zany le anaovana belle ary ty misy terrain zay any commune fa saingy clôturé miaraka ary ampiasaina miaraka amin'io zay voalaza ao anatin'ny belle io de zay indrindra za zany te hiteny rina hoe tamin'ny fotoanandro re mba nanahoana ny avis nanahoana ny offre zany zany tiako idirana daholo fa tsy hoe tonga de anaovana amboletra fotsiny ambotsizy hoe zany nahazo an'io zany nahazo an'io mba nisy afisazy ve zany tamin'izany fotoana zany fa tsy anaovana zavatra ohatran'izany ary eto ny verenako hoe monsieur le maire araky ny teny namako teo ianao ny mpitondra ary ozy le namako teo mampahery ianao maherezy ianao monsieur le maire ary misy koa moa mpitondra sasatsasiny zay zao ny mitondra raisy ny andraikitrareo amin'io zava-dehibe zay verinay fa tsy tokony hipetrapetra fotsiny eny ambomanarina io oka re mba tsy ho cinéma fotsiny le fidinana oka mba tsy ho formalité fotsiny misy mbola bornage tokony atao mantsy ao ahitana tsara hoe aiza marina ahoana marina zay zany mbo afahana manao ny localisation tsara tena mbola misy zany santatra ihany ty rina ny amin'ny tanin'ny commune eny amin'ny boriboritany fahenina fa mbola misy maro ny tanin'ny commune zay ampiasain'olotsotra ho amin'ny tombontsoan'olotsotra dia zany rehetra zany ifampahirezana amin'ny monsieur le maire zany dia itsika eny ambomanarina koa moa amin'ny fahatonina no andraisantsika zany fa ny firaritsika de zao hoe alao mba hiverina ho amin'ny commune ny tanin'ny commune ary ampiasaina sy ho an'olo tokana fa mba ho tombotsoany be sy ny maro zay moa ny eny amin'ny boriboritany faheniny de mba alao mba izay mba hisitraka an'izany eny ary de rahariana moa zany ny hoe ivahany zany olana zany mba hoe hitany rehetrarehetra tombotsoa araky ny teneninao teo fa misy aloha hevitra anankiray ihany koa nambaranao teo Andriamatora Tsimbazafy Célestin tonga de omenanao avy hatrany ary ny ampampitona afahanao manazava azy sy mitondra famakafakana misaotra hatrany rina le loha hevitra manaraka zany dia ny code municipal d'hygiène na ny CMH na ny fikoloha-pahasalamana io CMH io rina tsy vo tam'izao mandat zao akory no nisy an'izany CMH zany efa depuis fa zao ty eto amiko ty tompoko ny boky mirakitra an'izany hoe CMH zany be de be ny azoko resahana fa zao foy ny fotoana dia alao aloha iresaka teboka anankiray inona le teboka anankiray ifampiresahana amintsika ao amin'ny article 68 ao amin'ity code d'hygiène municipal d'hygiène ty de misy ao filazana fandaminana momba ny ataontsika hoe lalana eto Antananarivo renivohitra zay tsy tokony elingelenina mihitsy amin'ny alalany hoe misy mivarotra fasika misy mivarotra vato misy manao trano kely misy mivarotra an'ireny le brocanteur reny misy manao zavatra samy hafa ary ao anatin'izany ny hoe fanahazam-bary rina
zahay zany eny amin'iny Ambohimanarina iny dia arrondissement anankiray fonosiny tanimbary. Fonosiny tanimbary zahay ny avany andrefa na varatra atsimo fonosiny ary ny eny tompoko dia mpamboly vary ny eny. Mpamboly vary ny eny indriny andrasy fa te antany ianao fa panao reportage eny ka zay no tiako tenenina. Mpamboly vary ny eny dia zao tsy manakana mihitsy monsieur le maire tsy manakana mihitsy ny ampiarina ny CMA sy akory fa araky ny tena manay teo les mesures d'accompagnement le eny zany tsy misy mba hanazambary zany le vahoaka madinika eny rehefa nahavary azonao zany dia mba mitapifipify makasisiny eny izy eny amin'ny trottoir fa tsy eny amin'ny arabe ary misy ary trottoir tena tsy misy hoe mifamezivezy hoe tena fa io fa gene am'le ary enao hoe matony varinao alefanao eny trottoir dia dika zany na hoitsahan'ny olona ary tsisy olany kanefa dia zao ao anatin'ny lalàna rina ato article 68 ao anatin'ny lalàna koa dia voalaza fa 60 000 ariary azafady 300 000 ariary vola be ne zany riny vary takiny ahoana vary takiny ahoana no aha eny nefa misy eny mesure d'accompagnement sazy io ny mesure d'accompagnement dia hoe rofina mihitsy aloha le vary dia mandeha tena mampalahelo mihitsy za moa ohatra ny be namako ary teny hoe ny aina teto amin'ty Antananarivo ty ve tena malagasy mitovy amin'ny tena ve ny olona zay savy hatrany dia manao amboletra hoe zon sazy ampiarina za tsy mandaha mihitsy rina ny amin'ny hoe ahoana kosa moa ny lalana hoe ngeleninao amin'ny hoe varotra fasika ianao varotra vato ianao varotra amin'ity fa raha lay vary zay tsy nirainyray ihany no aha izy io fa tsy hoe isanandro dia ho avy dia ana za zao mpamboly vary rina za manana tambary eny amin'iny Ambohimanarina iny ary efa miakatra moa vary dia zao tsy isanandro zay manavary tsy isanandro fa ndraindray tadiaviny zay mandeha amin'ny arabe indray ny olona fa tsy eny amin'ny trottoir dia inona ny responsable eo kosa aloha ny fampaherezako amin'ny vahoaka dia ahoana zay zao le izy tena io nge dia zay rehefa mazava tsara ny fandaminana hoe ny arabe re tompoko dia natao an'ny fiara zany tsy voazao amin'ity fitondrana ity no mametraka an'izany fefa ny fitondrana teo aloha dia sarotiny be ny fandaminana ary teo aloha nge rina laminy zany fa zay zany ohatra ny hoe fambiaketriny ve dia lasa tena misavorita koatra zany le izy dia za mitodika amin'ny vahoaka hoe akehitriny le tompoko dia misy CMA io aza manao fanahinitsika ny arabe zany azana vary zany ary ny trottoir koa ary rehefa hita fa terikely indrindraindrindra famezivezen'ny olona azana vary fa raha ohatra kosa mba malaladalaka le izy rina zany ray mandeha ao anatin'ny ray volana re tompoko mba manavary kare rehefa lalàna ne dia lalàna ozy ny tompoko zay indrindra mantsy anten'Andriamanitra rina fa za moa sady tsy pasteur amin'ny tsy mon père fa zao rina le izy tsika aoka tsy ho andevoziny lalàna fa tsika eo ambany fahasoavany ary zay le hoe mesure d'accompagnement raha hoe rehefa lalàna dia lalàna giada daholo tsika menakavy ary fo azy daholo ny tany aloha rehetrarehetra tany fa tsisy mijanony ity tsony tsika fa any an-tany mora dolidolo raha ohatra hoe rehefa lalàna fa raha mba misy azo mba misy fandaminana kely ohatran'izao dia mba ampiarina le mesure d'accompagnement dia mba tsy areo ihany zany itsika tompona andraikitra eo anivon'ny commune eny ary dia raharitsika ihany koa no hoe aplamma zany raharahana Ambohimanarina zany fa misy loha hevitra maraparana antsika azy resaka fanabeazana satria ianao ihany koa eo amin'ny sehatra eo organisation sociale économique any ampianarana any ahoana amin'ny fahitanao an'io ianao korina aloha dia maharaka mihitsy ianao ao anatin'ny fikarakarana zao ny inscription ny fanalana fanadinana baccalauréatsika misokatra izy io zao dia za moa tsy afaka hanome le daty satria tsy tsaroko le izy fa ny modalité indray zany zao ny amin'ny hoe ahoana ny série azo safidianana ho an'ny mpianatra ny série azo safidianana zany dia reto série A
dia série A série littéraire zany zay, série D a série scientifique, série C a série scientifique. Série A moa zany mbola misy azo safidianana anankiroa hoe A1 sy A2, ary misy série vaovao antsoina hoe OSE. Io le lazainao teo hoe organisation sociale économique. Izy io zany a efa depuis miaratsiny moa mbola maka kely mot français ihany azo ndraitrarehetra efa ela zany lay PSE no niketriketrehana efa tamin'ny androny président Ravalomanana. Fitenin'olona hoe président Jaiko, dia mba hamerina koa président Jaiko Ravalomanana no efa na arizy mihitsy ary no ataontsika hoe raibe an'izany PSE zany. Fa indrisy moa indrisy rehefa tonga tamin'ny fotoanandro ny hoe tsy président intsony izy dia tena tsy afaka ny tena mbola ny roso satria mbola vao fiketriketrehana fa mbola volana tamin'izao fotoana zany. Fa rehefa niditra taty amin'ny fitondrana manaraka dia niraisy ny fitondrana manaraka io ary mbola nanao arak'izay tratra ny fitondrana manaraka fa mbola tsy afaka nampiana. Ary zay le izy tena tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fandinihana, fa tsy maintsy ianao tena mamaka afaka mamady badika ianao. Fa ny fitondrana amin'izao fotoana zao tonga dia nandray ary dia tonga dia nampiatra amin'ilay ataontsika hoe école établissement pilote. Ary dia ny établissement mpanjakana zany misy tsy fantatra dizaine sa vingtaine nanaovana pilote an'io OSE io. Ary amin'izao fotoana zao dia ampiarina izy io ho isan'ny azon'ny mpianatra isafidianana. Ampiarina izy io amin'izao fotoana zao. Za rina dia tena miteny hoe misy tsy fahaiza mandamina ao anatin'izany satria maninona nahoana tsy ny zanaky ny malagasy rehetra no hoe mba mahazo tsara aloha fahaizana sy fahalalana ary mba afaka misafidy amin'izany OSE zany. Eto zao dia miteny hoe zany le resaka hoe partialité mialatsiny amin'ny teny frantsay, zany le hoe deux poids et deux mesures. Zany zao raha ohatra ka anala baka mety any amin'izany OSE zany mety mahafaka baka mety avanana amin'le série littéraire sy ny any any mety mahafaka baka fa saingy mbola tsisy an'izany any amin'ny sekoly 95%. Nefa manahoana ny tonga dia ho ampiarina zany za zany miteny hoe mba dineo ihany zalahy aminao zany hoe maika loatra ny maika loatra, maika tsy faingana, maika loatra ny fitantanana eo anivy ministère ny fanabeazana dia tonga dia ampiarina. Dinio tamin'ny fitondrana tamin'ny androny mialatsiny ny filoha Marc Ravalomanana dia mbola natsona daholo ny teknisiana navadibadika natrany ivelany atraiza natraiza andraso aloha fa mbola mizatra kely tsy miantsampy ty tsy mety ty tsy zao ty. Ohatra zany koa fitondrana taorina tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny talohan'izao satria moa taon'ny taoriny fitondrany filoha Marc Ravalomanana moa teteza mity fa talohan'izao dia mbola tsy tonga dia nanao iny fa ny fitondran'izao tonga dia andao tonga dia ampiariny io. Dia zay zavatra zay zany mba hitodiako io moa fa nampiariny izy io ampiariny izy io alors reo tompoko amin'ny zavatra hafa mba dinio tsara ihany aloha sora tompoko mazava zay. Amaranantsika azy ary efa resaka fanabeazana ihany ianao amezantsika azy eo amin'le fitsinjovana mihitsy an'le tanora sy ny ankizy eny Ambohimanarina be fivarotana toka maromaro dia nefa eo ihany koa ny sekoly sy ny sisa ny sisa. Nareo mpanolontsaina ny tanàna aona ny fahitanareo an'izay sy ny tolo-kevitra ihany koa mba ho tompontsoany zany antsika. Eny tompoko tena marina zany. Ny ao Ambohimanarina moa ny tena fantatro zany ary tena fantatro ny fokotany raiky amby telopolo fa dia tena be dia be rina ny bara miorina tsy 100 mètres akory miala amin'ny établissement miala amin'ny école ary dia tena mampatahotra mihitsy ny ho avy ny tanora sy ny ankizy amin'izany fiorenany bara. Ary dia tena lazaiko mihitsy hoe ny orina taty aoriana ny fiorenany sekoly, ny orina taty aoriana ny fiorenany sekoly
ary dia eto moa ny laza hoe tamin'ny fotoana ahoana na fotoana ahoana fa io aloha ny zafa misy amin'izao fotoana izao dia tena mampalahelo mihitsy ary za moa zany mpanabe dia tena milaza hoe mampatahotra satria misy akizy zay miala avy any ampianarana any izy mandalo an'irembary reny izy dia asa zay tany vola sy ny sisa fa tonga dia miditra ao anatin'ireny bara ireny izy ny tena moa tsy tompona andraikitry reny sekoly reny ka na miteny azy dia tonga amin'ilay fitenenana hoe fotsy ora fa dia mitodika kinona ary natao ary efa io izy io inona natao mpanolotsaina ny tanàna tsy andanitsika fotoana be fa inona natao iarovana an'le tanora sy ny ankizy voalohany aloha dia mitodika aminareo tanora sy ny ankizy orakizy ka le retsy fa mamony mahafaty io toka io dia zao hoe mba tsy njovino avy ianareo zao nge ano ray aman-dreny rehefa kelikely ianareo no no mpanabe ianareo nge lasa mpitondra firenene dia volavolaina amin'izany ve dia zay ny anankiray faharoa ry mpitondra fanjakana ampiaro re tompoko ny lalàny aza apetraka fotsiny eo ambony latabatra eo lalàna any amin'ny birao any le lalàna ampiaro le izy jereo ianareo midina ianareo fotony mahita an'izany lazaiko hoe tsy ampy zato metatra dia ampiaro to misy lalàna nge izy io fa tsy hoe amorona lalàna vaovao dia mampahery io anao monsieur le maire mbola veriko ihany ny teny namako mampahery anao monsieur le maire raiso ny andraikitra fa zany any zava-misy eto amin'ity tanànana Ambohimanarina ity dia oka mba ampiarina ny resaka lalàna ny farany rina raha mbasitraka ao dia mba hitodika kely amin'ireo namana zay nosamborina tamin'ny fotoanandro asa tany 20 février ve sa oviana lay hoe anao tatitra ny solombavamboaka tao Analakely dia nisy namana samborina mampahery anareo mampahery anareo arzala raha mahenso maharaka an'izao fandahana ianareo avany dia mampahery anareo fa dia azoko lazaina hoe tsy nangalatra ianareo tsy namono olona ianareo tsy nandropa kanefa moa dia nahitana irika ihany hoe nareo dia nandika lalàna dia nentina any tany mora ianareo tenin'Andriamanitra dia ny hoe sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matoky hoy ny tompo fa zao efa naresy zao tontolo izao maherezy misy namana veny Ambohimanarina tratra any tany mora any ary ny tena farandrindra rina dia ny hoe mitodika aminareo bare any tenako tena mampahery anareo ary maka anareo zato isan-jato barea alefa barea mivavaka ho an'ny barea makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy samy utahin'Andriamanitra eny ary dia isorana ianao Andriamatora Tsimbazafy Celestin nitondra an'izay faneho-kevitra sy fanazavana izay ihany koa teto amin'ny miara-manonja dia samy mandray izay raisiny isika mianakavy izay no namarana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity raha pitsy indray toy ny miara-manonja veloma tompoko